Shalom, marabantsika rehetrarehetra izay manaraka na amin'ny Facebook na eto amin'ny YouTube. Bezat Hashem, ino fa tsara ny sabata ary Bezat Hashem manomboka an'izao antsika hoe herinandro vaovao zao antsika ao anatin'ny fanisana ny Homer araka ny fahafantatsika dia hianatra hanohy ary sika amin'ny resaka fampianarana satria mandritra an'ireo herinandro eo anelanelan'ny Pesach sy Shavuot, fetin'ny Pasika sy ny Shavuot moa zany ny fandraisana ny nahenona ny teny folo tany tendrombohitra Sinay dia ny olo-kendritra tsy aoriana izay tao anatin'ny antsoina hoe anshek nesetakdona na ny fivondrona ny olon-dehibe tamin'ny andron'ny tenimpolo faharoa eo anelanelan'ny telo roa sy faharoa dia nametraka an'izao fomba napetraka ireo olo-kendro hoe rehefa amin'ireo fito herinandro anelanelan'ireo fito roa ireo dia mamaky ny ireo afatry ireo olo-kendry olon-dehibe antsoina hoe pirke avot ireo afatry ireo ray aman-dreny ireo afatry ireo razambe ny Israely. Dia tsika zany zao anaraka an'izay isan'ny fampianarana tsy maintsy miankina amin'ny fampianaran'ny Ben Ishchai olo-kendry anankiray izay tao a Bagdad Irak mampianatra ny antsoina hoe Torah ary indrindra moa ny Torah ny lalàna manaraka azy ary indrindra ny fahendrena sy ny tsiambaratelo miaraka amin'ny Torah. Dia an'io zany tsika misy fampianarana anankiray fandray amin'izay hodinitsika tsara ary izahantsika koa mampitaha azy amin'ny fahendrena izay voaraintsika amin'ny mamalagasy avy amin'ireo Ntaolo ireo olon-dehibe tany aloha izay nafantatra ary niaina tsy hoe nafantatra fotsiny fa niaina zany antsoina hoe fahendrena zany. Izay ilay fanontaniana hodinitsika androany velabelarintsika fa alohan'ny hiditra amin'izay dia mety ametraka aloha zany hoe ahoana tsara zany ny fomba fandraisana antsoina hoe fahendrena. Fahendrena araka ny fatatsika ny fototeny dia endry. Ny olo-kendry betsaka ny olona efa mamaritra azy ny famaritana azy moa zany ny definition izy ny tenim-bahiny dia maro ary marina daholo ny definition na ny famaritana azy. Raha ohatra ka hijerisika zao ataontsika hoe definition na famaritana azy amin'ny teny gasy vetivety anie
De inona hozy izy an, ny antsoina hoe fahendrena raha ohatra ka maka ity dictionnaire anankiray eto ity. Raha tsy fahazaraina ny écran dia ho hitantsika hoe inona aloha zany ny famaritana azy. De eto zany tsika zao. Dia hozy izy. Eto zao misy an'ity site anankiray ity manome fanazavana toetran'ny olona endry. De tonga de maka ohatra izy mbola manatombo lavitra amin'ny fahaizana ny fahendrena. Inona zany no zavatra azontsika raisina voalohany amin'izany famaritana zany. Voalohany, rehefa miteny hozy izy hoe fahendrena dia toetra. Zay no aseho voalohany. Ary zay no manaraka koa amin'ny antsoina hoe famaritana ny antsoina hoe chokhma rehefa miresaka rehefa ao anatin'ny Torah. Izy amin'ny teny hébreu hoe chokhma. Inona dikany chokhma? Fahendrena. Ary io fahendrena io dia miankina amin'ny antsoina hoe midot tovot. Raha adika izay dikany hoe midot tovot zay dia hoe fetra tsara, mesure izay hoy izy raha ohatra ka adika amin'ny teny vahiny dia hoe bonne mesure satria mida ny antsoina hoe mesure na fetra. Fetra anankiray dia tovot avy amin'ny tov na hoe tsara. Dikan'izay zany fetra tsara ny antsoina hoe midot tovot. Nefa rehefa tena ilaina amin'izay ny dikany tsy hoe araky teny intsony fa hoe ny dikany dia io ny antsoina hoe toetra. Trait de caractère hozy izy ny teny vahiny. Dia zay zany ny hoe voalohany raha vao miresaka zany isika hoe endry, fahendrena dia miankina amin'ny antsoina hoe toetra. Ary zay zavatra zay tena ao anatin'ny Torah. Dia faharoa koa izy tonga dia naka ohatra izy mbola manatombo lavitra amin'ny fahaizana ny fahendrena. Dia ny ohatra ahazahoana an'izany antsoina hoe fahendrena zany izy dia tsy maintsy ampitana amin'ny fahaizana. Io koa tena zavatra mitovy avy amin'ny resaka hoe fampianaran'ny Torah. Fa maninona? Satria ny fahendrena sy ny fahaizana raha ohatra ka raisina amin'ny dingana antsoina hoe sefirot hozy izy ny ao amin'ny tsiambaratelon'ny Torah dia mifandray be ry zareo satria ny fahendrena antsoina hoe chokhma, ny fahaizana no antsoina hoe da'at. Satria da'at avy amin'ny hoe da'ah mahay. Fa dia ny ahazahoana ny fahaizana nefa dia avy amin'ny alalan'ny fitambaran'ny fahendrena sy fanaritan-tsaina na bina hozy izy ny teny hébreu. Dikan'izay reto ohatra reto koa zany dia tena mifandray tsara. Tsy hoe ohatra fa ilay famaritana hitantsika eto ity dia ao anatin'ilay fampianarana ao anatin'ny Torah moa zany. Dia tsika moa zany eto hijery tsara, handalina amin'ilay hoe inona zany ny antsoina hoe fahendrena amin'ny mason'ny Torah aloha, ao amin'ny mason'ilay antsoina hoe baiboly. Ilay hazon'ireo zanak'Israela izay nivoaka tany Mitsraim, Ezipta. Dia iny no alaintsika ohatran'ny hoe fototra dia hitantsika fa mipoitra tsikelikely ny fomba sy ny fahendrena indrindrandrindra ary ireo fomba fiainan'ny Ntaolo, olon-kendry, olon-tany aloha amin'ny resaka hoe fahendrena. Dia faharoa koa, inona moa zany ny ilaina ny hoe fahendrena amin'izao vanim-potoana iainantsika zao? Satria raha ny tena marina ny fanjakana sy ny fomba fiainana tany aloha dia miankina amin'ny fahendrena. Io fahendrena io no ahafantarana ohatra hoe raha ohatra ka misy ankizy roa hivady dia jerevana ny fahendren'ny tsirairay. Dikan'izay mantsy tsara taiza, dikan'izay manana fomba mendrika sy mihaja ilay ray aman-dreny izay taizan'ireo ankizy ho hanambady. Dia manome fomba fijery, manome hafatra ho an'ny any ivelany hoe manome ny hafatra ny any ivelany hoe shalom shalom aby Yoshua shalom shalom. Manome ny hafatra amin'ny any ivelany hoe ity reto olona reto zany hifanambady, ny ankizy roa hifanambady satria miankina amin'ilay fitaizan'ilay ray aman-dreny voalohany indrindra. Dia ny faharoa koa moa fijerevana ny antsoina hoe vintana amin'ny fomba malagasy zany hoe
reo vintanareo hoe sao de mba mifamono. Zany zavatra rehetra zany ao anatin'ny baiboly, ao anatin'ny Torah zany zavatra zany. Fahendrena zany fa zay aloha tiatsika trandrahana hoe inona tsara no antsoina hoe fahendrena. De dikan'izay ny fanontaniana hoe inona moa zany ilana fahendrena amin'izao fotoana satria raha ny tena marina, raha ohatra ka tamin'izany fotoana zany ny olona hitondra ny fanjakana anankiray na ny tanàna anankiray dia hipetraka amin'izany toerana zany, ny fahendrena no tokony hita taratra indrindra voalohany indrindra eo amin'izany olona zany. De zay no mahatonga azy ary zay no mampanaiky an'ireo be sy ny maro teo manodidina hoe ty olona ty manana ny fahendrena ary izy no tokony hitondra antsika, hitantana antsika amin'ilay lalana tokony ho izy hitondra antsika ary hanandratra antsika amin'izany toerana amin'ny toerana anankiray, hiaro antsika sy ny sisa. Feno dikan'izany azafady ny hametrahana ny olona anankiray eo mitondra zany ho lasa loha, ho lasa anjaka moa zany anjakan'ny firenena anankiray na tsy hoe ny firenena fa fanjakana anankiray dia ny fahendrena. Zany zavatra zany nefa amin'izao fotoana tsy izay intsony no jerena raha ohatra ka eo amin'ny lafin'ny fanjakana resaka hoe repoblika no resahantsika satria ny olona tany navita fianarana ny voalohany indrindra ataontsika hoe raha ohatra ka ataontsika zavatra tsotra de hoe nandeha nanao fampianarana tany amin'ny université mikasika ny politika, mikasika ny fitondrana olona fa avy amin'ilay ataontsika hoe fomba fisainan'ny olon-kafa tany ivelany. Za tsy miteny hoe ratsy, za tsy miteny hoe tsara fa miresaka zao antsika hoe inona moa zany ny zava-misy amin'izao mikasika an'izay fanontaniana anankiray zay hoe inona no critera moa izy ny teny vahiny azahoan'ny olona anankiray hilatsaka ho président zany amin'izao fotoana. De io zavatra noentina avy any ivelany zay napetraka eto amintsika, misy mahatsara azy de misy koa nefa ny ataontsika hoe fetrany, misy limitiny ny zavatra. De nefa zay fotsiny izy hoe ny hametrahana ny olona anankiray eo amin'ny toerana hanjaka zany na hitondra lasa hoe ho filoha dia ny fianarana aloha voalohany indrindra, mianatra zany izy avy amin'ny système anankiray de tsy vitan'izay koa fa ny tena marina na anao na le olona efa ataontsika hoe lona tao anatin'ny sehatra politika amin'ny fianakaviana na koa hoe manana fifandraisana na koa hoe manana orinasa ary manam-bola. Io zany ny critera na ny fomba ny safidy ny safidianana ny hoe iza ny tokony iza ny hitondra de tsy hany amin'ny fahendrena tsony aloha. Iny ataontsika hoe lasa option izy ny teny vahiny ny hoe fahendrena. Kanefa fanontaniana ilaina ve zany zao satria ny tena marina ny fahendrena ataontsika hoe tsy izay no tadiavin'ny be sy ny maro amin'izao. Tsy tena hoe zay tika hoe afaka lalaovina hoe mody endry ny fahendrena azo ataontsika hoe avoaka any ivelany rehefa miara-miresaka amin'ny olona any ivelany fa ny fahendrena ve dia hoe zavatra ampiseho any ivelany fotsiny sa misy zavatra koa na any anaty izay miafina any amin'ny tokantrano ao anatintsika sao dia mba misy koa le hoe fahendrena ao anatiny. Zay rehetrarehetra zay no trandrahantsika anio. Vita misy raha somary ratsy ny réseau aoka mialatsiny efa niresahako eny tsisy olana ka tsisy olana rahabe Joshua zay mampety anareo mety daholo miezatra sy. De zay zany no trandrahantsika ary rehefa melabelatra an'izay zany de jerisika aloha amin'ilay pirike avote araka ny resantsika teo ireo afatry ireo olon-kendry ho an'ny taranaka mapara ny Israely mikasika an'izao antsoina hoe pirike avote zao. Pirike avote toko fahatelo andininy ataontsika ohatran'izay angambany andininy fa iraika amby roapolo. De andeha hoany aloha zany tsika zao raha tsy diso za io ny misina farany ao anatin'io pirike avote fahatelo io. Na so zarantsika ny zarantsika ny écran fa ok.
eto zany tsika zao Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Io misy olon-kena anankiray izay manana anarana hoe Elazar ben Azaria. Elazar zanak'Allah-ny Azaria, ben Azaria Omer. Zao izy zany no zavatra niafatra navelany. Im en Torah en derech eretz. Im en derech eretz en Torah. Im en Chochma en Yir'a. Im en Yir'a en Chochma. Im en Bina en Da'at. Im en Da'at en Bina. Im en Kemah en Torah. Im en Torah en Kemah. הוא היה אומר כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, והרוח באה והוכרתי והופכתו על פניו, שנאמר בירמיה, והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מניחה ולא תשב. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באו ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר, והיה כעץ שתול על מים, ואל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. Atika zany izy ozy izy. Inona ozy izy le afatry ilay olon-kenda antsoina hoe Rabbi Elazar ben Azaria. Im en Torah en derech eretz. Raha dika koa arabaky teny, raha tsisy ozy izy ny Torah, tsisy ny lalan'ny tany. Zay ny adika tena hoe arabaky teny. Derech ireo lalana, dia eretz ny tany. Fa ny dikany hoe derech eretz dia antsoina hoe fahalalam-pomba, fahaizana miaina eto amin'ity tany ity, eto amin'ity tontolo ity. Zay ny antsoina hoe derech eretz. Afatra voalohany napetraky Rabbi Elazar ben Azaria zany dia hoe raha tsisy ozy izy ny Torah dia fantaro fa tsisy ny fahalalam-pomba na fahaizana mionona miaina eto amin'ity tany ity, tany iainan'ny olombelona ity. Aveo koa anazava kely ohatsy isika fa tsitra lalina satria raha ohatra ka maka tsirairay amin'ny afatry ity olon-kendry anankiray ity be dia be ary tsy ho vita amin'ny fampianarana iray fotsiny. Fa manasa antsika mandinika, miara-mandinika any amin'ny tokantrano tsirairay amin'ireo afatra ireo azahoana ny antsoina hoe fahendrena satria izay ny tanjon'ny reto antsoina hoe afatry ny olon-kendry. Inona ny amin'ny ampita ny fahendrena. Dia fa azavaintsika olon-kendry fotsiny hoe rozy izy zany tena hoe raha ohatra anao ka tsisy Torah ozy izy dia tsisy ny antsoina hoe fahaizana miaina eto amin'ity tontolo ity. Dikan'izay any amin'ny tontolo na toerana anankiray izay tsy ahitana fahalalam-pomba na fahaizana miara-monina fa dia ady foana na fangalarana na fialonana na fitenenana zany hoe zavatra rehetrarehetra hoe tsy ahitana ny fiarahamonina izay mipetraka tsara ao am-piadanana sy misy ny fandriampahalemana. Dikan'izay hoy izy fantaro fa tsisy ihany ny Torah ao anatin'io toerana io. Inona ilay atao hoe Torah? Ny Torah raha ohatra ka fitinina dia indrindrandrindra ny antsoina hoe ny fomba sy fady, ny tsy fahalalam-pomba ary ny tsy fanajana ny fady ny antsoina hoe Torah. Sao dia mba tsy fantatsika izay fa mila apetraka izany famaritana izay hoe ny Torah raha ohatra ka jerena misy tantara ao anatin'ny antsoina hoe baiboly, misy ny tantara. Fa io tantara io dia ny tanjony dia hoe mizara ary miampita an'ireo fomba ny olona tany aloha sy indrindrandrindra koa ny fanajana ny fady eo anivon'ny
olona samy olona sy eo anivon'ny olona sy ilainahary Hashem. Zay zany ozy izy fatary fa toerana anankiray tsy ahitana fahalalam-pomba dia tsisy Torah. Dia navadiny le izy dia im en derech eretz dia ny olona anankiray koa izy raha tsy mahay an'izany hoe miara-mionona, miara-miaina amin'ny olona zany dia fatary fa en Torah, tsy ho afantatra ary tsy afaka miditra amin'ny antsoina hoe Torah. Ohatrany hoe zavatra hevitra anankiroa mitovy fa ny tena marina misy antony matoa ny olon-kendre anankiray manao an'izany hoe raha tsisy ny Torah, tsisy ny fahalalam-pomba, raha tsisy ny fahalalam-pomba, tsisy ny Torah. Satria ny anankiray avy any amin'ny tontolo avo ny Torah midina eto amintsika tontolon'ny tany, dia ny anankiray indray tontolo avy aty an-tany, ny fomba fihesika na ny fahendren'ny olona na ny fahalalam-pomban'ny olona dia tsy atakatra zany izy any amin'ilay Torah izay avy any an-danitra, any amin'ny Shamay hozy izy ny teny hébreu. Zay ny antsoina hoe derech Yashar sy derech Choser, lalana mahitsy ny antsoina hoe avy any ambony midina aty ambany, dia ny lalana miverina indray ny antsoina hoe avy aty ambany miakatra any ambony. Ireo zany le kody rehefa misy an'ity hafatra ty ny zavatra tenenina io. Dia hozy izy mitohy izy ny fampianarany im en chokhma dia mitovy aminy zany le endrika an'le firafitry le hafatra. Raha ohatra ka tsisy fahendrena hozy izy dia tsisy ny tahotra. En ira. Dia im en tahotra. In en ira. Raha ohatra indray hozy izy tsisy tahotra dia tsy ho hitsy koa zany ny antsoina hoe fahendrena. Tsika indray ihany fa mitovy ihany le firafitry le hafatra fametrahana an'le hafatra dia fa ny ao anatin'le zavatra ao anatin'le hafatra ihany no miova. Teo an Torah dia navadika hoe chokhma. Dia teo an derech eretz dia navadika eo indray hoe ira. Inona ny ira? Ny tahotra. Dikan'izay raha ohatra ka mahita an'io firafitra ny hafatra ohatran'io zany tonga dia fantatra fa ny Torah zany dia antsoina hoe chokhma. Mifandray izy satria izy no napetraka voalohany. Raha ny fahendrena zany dia miaraka foana anatin'ny Torah. Dia hozy izy raha tsisy ny fahendrena na tsisy ny Torah dia tsisy ny fahalalam-pomba. Dia raha ohatra zany tsisy ny fahendrena hozy izy fantary koa dia na ny Torah zany dia ny fahalalam-pomba miaraka amin'inona ira tahotra. Ny olona zany raha ohatra ka ataontsika fanazavana voalohany eto fa isika mbola andinika ary andalina azy kokoa amin'ny fampianaran'ny Ben Ishchai, olon-kendre anankiray, fa ny hitantsika fotsiny zao eto amin'ny voalohany vao mamaky dia hoe ny fahalalam-pomba derech eretz dia miankina amin'ny tahotra. Fa ny tahotra ny inona? Tahotra ny iza? Zay le trandrahana. Dia im en ira dia raha ohatra indray hozy tsisy tahotra dia fantary fa tsisy ny antsoina hoe fahendrena, chokhma. Mijanona eto isika satria be dia be le hafatra ny ito olon-kendre anankiray eto fa ito indrindra mikasika amin'ilay hoe raha tsisy hozy izy ny fahendrena dia tsisy ny tahotra, dia raha tsisy kosa hozy izy ny tahotra dia tsisy ny fahendrena. Io ilay hafatra tian'ny Ben Ishchai ho velabelarina androany ary ho jerentsika miaraka amin'ny olon-kendre izay zavatra izay fa na fotsiny hoe zarahantsika zany ny écran. Ben Ishchai. Ok. Dia zao zany ny hafatry Ben Ishchai amin'ny voalohany. Vity misy raha ohatra ka misy hafatra koa moa misy message. Ok. Dia zao hozy izy zany Ben Ishchai. Im en chokhma en ira en ochma. Ary io le hitantsika teo. Raha tsisy ny fahendrena, tsisy ny tahotra. Raha tsisy kosa hozy izy ny tahotra dia tsy ho hisy koa zany ny fahendrena. Yesh le avin me achar shetal'a hayira bechokhma choser vetal'a chokhma biira. Nametraka fanontaniana izy io le fanontaniana napetratsika tamin'ny voalohany rehefa namaky an'ilay hafatry Rabi Elazar ben Azaria. Hoe raha ohatra ka nanoratra indray mandeha ianao hozy izy hoe tsisy ny fahendrena dia tsy ho hisy mihitsy zany ny tahotra. Dia efa azonay le izy, maninona mbola ampinina indray le hoe avadika indray le zavatra. Efa azoko izy tamin'ny voalohany hozy izy Ben Ishchai hoe indray mandeha ianao miteny rehefa tsisy zany ny fahendrena dia tsisy ny tahotra. Ampy izay. Fa maninona averinao indray hozy izy le hafatra rehefa avy eo hoe raha tsisy kosa hozy izy ny tahotra dia tsy ho hisy ny fahendrena. Ary raha hozy ohatra zany ampiana ihany le fanontaniana Ben Ishchai, zany mba nihevitra hoe
Zavatra hafa indray zany teneninao aorianan'le hoe raha tsisy ny tahotra satria fa azo fa ny tahotra zany a tsy ho azo raha tsisy ny fahendrena. De mihevitra zany zaho raha miteny hoe misy indray ny tahotra de iny indray zany tsy ho hisy. Na tsisy ny tahotra de iny indray tsy ho hisy. Kanefa ny teneninao indray hoe fahendrena. Tiany tenena eto zany a fa maninona averinao le zavatra ary navadika anao fotsiny. Zay le hitantsika zany fa ny fomba fianaran'ny olon-kendry indrindra dia ohatran'ny hoe mipetraka ao anatin'le le sainan'le olona namela hafatra. Eto Rabi Elazar ben Azaria nametraka an'izay hafatra zay hoe ohatran'izao no ametrahako an'ity hafatra ity ho an'ny taranaka. De ny fanontanian'ny olona hianatra an'izany zany de hoe inona ny hevitra tao ambadika an'izany le olon-kendry matoa izy namerina an'io fomba firesaka io. Navadika izy na tsy hoe navadika fa zavatra efa azo tamboho fa mbola nalefany ihany fa nataony tamin'ny toerana hafa. Zay zany no fomba anankiray namen'ny ben Israely fianarana antsoina hoe Torah. Tsy mila mandeha aingana fa maka an'ilay zavatra voateny information hozy izy ny teny vahiny de dinihana tsara na indrindrandrindra mipetraka ao anatin'ny miezaka mipetraka ao anatin'le hevitra na le sainan'le olon-kendry hoe inona tsara ny eritreritrany, inona ny hafatra tiany ambara ao anatin'izany. Izay vao mitrandraka tsikelikely. Inona am'izay hozy izy zany? Venir ny Besiata Dishmay andao ty zany hozy izy no hitako amin'ny fanampian'ny lanitra. Fanampiany Hashem zany amin'le fahazavana an'le izy. De yadoa sheyesh ne mine ira. Fataro ny zavatra fantatro zany hozy izy ben Israely. Fataro fa misy karazany roa ny antsoina hoe tahotra. Zay zany raha ohatra zany zay vao apetrany tonga de fantatra zany rehefa miteny izy hoe en chokhma en ira raha tsisy ny fahendrena tsisy ny tahotra. De rehefa aveo izy miteny en ira en chokhma tsisy ny tahotra tsisy ny fahendrena. Ireo tahotra roa mifanojo ireo zany hozy izy dia roa samihafa. Tsy na de tahotra ara izy roa fa misy hozy izy karazany roa ny antsoina hoe tahotra. Echat ny voalohany ira chitsonite shehu ira et Hashem mipne haonesh. Ny tahotra voalohany hozy izy dia ny tahotra antsoina hoe any ivelany, tahotra ivelany. Ary io tahotra ivelany io izy dia avy amin'ny tahotra n'ilay nahary Hashem. Fa mikasika an'inona? Ny onesh. Onesh zany ny sazy. Matahotra an'ilay nahary satria matahotra ny bedy ary matahotra ny andray ny sazy. Voasazy. Onesh. Zay zany hozy izy ny tahotra voalohany. Fantatsika zany fa ny tahotra dia misy ny ivelany. Iny ivelany iny le teneny teo hoe matahotra ny voasazy. O bishvil hasagata hatova. Na koa izy tahotra avy amin'ny fiandrasana na fiandrasana ny zava-tsoa. Inona zany dikan'izay? Le tahotra mantsy dia mitondra ny olona anankiray ho hanana fihetsika manokana. Raha ohatra ka ny olona anankiray tsisy tahotra dia tsisy fetrany toetrany ny fihetsiny fa zay tiany atao dia atao. Zany tsy ao anatin'ny Torah. Ao anatin'ny Torah ny olona anankiray dia mahay mifehy-tena. Tsy ny tenany sy ny fihetseham-pony rehetrarehetra no mitondra ny vatany sy ny fihetsiny sy ny fiteniny sy ny fisainany fa misy olona izy maha-olona azy le hoe ny fanahy maha-olona. Le fanahy zany no mifehy ny vatany, ny fomba fihetsiny, ny fomba fiteniny ary ny fomba fisainany. Zay ao anatin'ny fomba. De zany rehetrarehetra zany hozy izy ny tahotra zany anisany mifehy an'ilay fihetsika ny olona anankiray. De ny tahotra voalohany hozy izy zay mifehy azy ny tahotra ny voasazy. Misy olona anankiray zany tena hoe hanaja ny lalàna. Eto ny fady dia tsy ho ataoko mihitsy izy hozy izy ary eto ny fomba dia ho ataoko le izy. Satria maninona? Satria matahotra fantany misy le tahotra zany hoe raha vao mandika an'ity fady ity zany dia mahazo sazy. Sanatrin'izany, chazve shalom. Dikan'izay zany iny le tahotra voalohany iny. Tsy te handika fady satria matahotra ny hahazo sazy. De ny faharoa koa izy misy olona sasany ndray koa hoe tsy ataontsika hoe misy zavatra tsara, misy tombontsoa tiany ho azo ohatra marary le olona, chazve shalom.
de mangataka te ho sitrana izy, zava-tsoa zany, misy soa tianao azo na hoe hanala baka izy na hanala fanadinana na hividy hiditra amina orinasa anankiray de hoe mangataka mba ho afaka na voafidy anatin'le orinasa na afam-panadinana sy ny sisa na hahazo vola. De inona ny ataony? Hitandrina an'ireo lalàna, ireo fomba sy fady avy amin'ny tahotra. Fa le tahotra hozy izy no avy amin'le hoe misy zava-tsoa tiany ho azony am'le nahary. Hitantsika zany fa le am'le hoe tahotra any ivelany, tahotra mikasika ny na fatahorana ny sazy na ny fiandrasana ny zava-tsoa anankiray, te hahazo zava-tsoa avy am'ilay nahary. Zay zany no antsoina hoe ira hitsonia, tahotra ivelany. Rehashnia de ny tahotra faharoa, ny karazany ray indray izy ny amin'ny faharoa amin'ny tahotra. Ira pnimi, iny indray dikan'izay matoana anankiray misy hoe tahotra any ivelany de misy koa zany antsoina hoe tahotra ao anaty, miafina ao anatiny. De inona indray hozy izy ao anatin'izay tahotra zay? She'ira et Hashem mipne she'u Elohenu ve'u bar'anu u bar'a et kol ha'olam. Ty tahotra ty indray hozy izy le ao anatiny, le tahotran'ilay le naharitsika Elohenu, ilay nahary ho antsika izay fantatro izy izy, vehu bar'anu, izy no nahary atsika ary nahary an'izao tontolo zao. Tsy haiko a andraso vetivety, Rabbi Yehoshua ve afaka mandray fanontaniana sa mbola le any amin'ny tomobile moa zany de tsy afaka mamaly? Tsy hoe any amin'ny tomobile moa zany tsy mbola any ivelany. Aiza tache. Tsy maninona raha ohatra ka mbola tsy afaka mamaly fa sika nametraka amin'ny fanontaniana hoe inona zany no antsoina hoe tahotra any anatiny? Tahotra any anatiny tena marina de le antsoina hoe fantatro ilay nahary. Ay, ina ary inona zany no ny raha ohatra ka manaraka tsy de tapatapaka le izy, inona ny azonao ay, hozy izy a Rabbi Yehoshua ato amin'ny ato amin'ny studio hoe ny tahotra any anaty hozy izy a dia tahotra ara-panahy. De ny tahotra ivelany zany dia tombotsoa. Ie, mazava le tianao ambara satria rehefa hoe miresaka zany tsika hoe fanahy moa zany de ao anatin'le vatana. De ny tombotsoa, eo no fanontaniako hoe ny tombontsoan'iza no tadiavina eo? Le tombontsoan'le vatana ve sa tombontsoan'le fanahy? Satria ny tena marina, ny fanahy no mahafantatra ny antsoina hoe tombontsoa ho azo avy amin'ny alalan'ny fihetsika anankiray na zavatra anankiray. Ny vatana dia manaraka fotsiny le baikon'le fanahy. Ay, tombontsoa amin'ny olam haba. Eto a marina zay tianao tenenina le zay ambaranao zay hozy izy a Rabbi Yehoshua hoe tombontsoa amin'ny olam haba na ilay tontolo ho avy. Fa eto isika miresaka ny antsoina hoe anasany aiza moa izy teo? Eto izy milaza hoe hasagat hatova, handray ny zava-tsoa. Ny zava-tsoa io a eo amin'ny eto amin'ity tontolo eto ity aloha ny voalohany indrindra. Ny zavatra tadiavina araka ny ohatra nalaintsika iny hoe na te hanana vola, na te hanana fahasalamana, na te ho tafita sy ny sisa. Reny zany a zava-tsoa tian'olona anankiray ho azo de anaraka ny lalàna izy avy amin'ny tahotra satria raha ohatra ny hevitriny zany hoe raha mandika an'ity manja de manjary tsy ho sanatrin'izany ho arary, sanatrin'izany tsy hanam-bola, sanatrin'izay tsy ho tafita. De misy tahotra zany am'izay hoe tsy ho tafita, tsy hanam-bola eto amin'ity tontolo eto ity. Zay le tanjona. Ny tanjona io a avy amin'ny motivé hozy izy ny teny frantsay hoe motivé avy amin'ny hoe tahotra zany le izy ny tena marina. Fa le anankiray indray hozy izy a le tahotra anaty, le tahotra tena nafantatra zany izy tsy any am'le tahotra ny voasazy tsony, tsy any am'le tahotra ny tsy hahazo soa tsony, fa ao anatin'le tahotra anankiray indray hoe fantatro le nahary.
ary mitahotra koa tsy amin'ny zavatra andrasako na amin'ny zavatra hiainako fa ny tahotra dia ilay nahary mihitsy no atahorako. Ahoana ny atongavana amin'izany dingana zany hoe matahotra an'ilay nahary izay fantatro fa izy no nahary ahy ary izy no nahary an'izao tontolo izao araka ny tenin'ny Beny Israely eto. Ho bara kola ola amin'izao rehetra izao izy dia izy no namorona azy. Dia zay rehefa andiniko hoe inona ny mahasamihafa an'izany tahotra zany? Raha azontsika tsara zany misy tahotra anankiray hozy izy raha tsisy zany ity tahotra anankiray ity dia tsy ho izy ity tahotra anankiray ity. Inona zany mandevy aloha? Ezat Hashem. Zay no hitrandrahantsika ny tena marina amin'izao. Faatohizana kely aloha. Zay zany le dingana anankiroa. Ehu rav ve sha'it ekra ve shorsha dechal almin de ze ira apnimit. Dia izy io satria tsy vitan'le hoe hamantarana hoe tahotra an'ilay nahary fa hoe le nahary ny fantatro izy zany amin'izay olona zay manana an'izany tahotra dingana faharoa zay hoe izy no nahary an'izao tontolo izao ary izy no fototra ny zavatra rehetra. Zay le tahotra. Le tahotra zany atodika ho amin'ilay nahary eto fa tsy natodika ho an'ilay iainako. Hitantsika zany fa misy dingana voalohany. Dingana voalohany le tahotra mitodika amin'ny fiainantsika fotsiny. Na hoe voasazy, inona dikan'izay? Marary mantsy ny sazy. Ny sazy zany miatra amin'ny olona anankiray hazo shalom avy amin'ny alalan'ny sedra, avy amin'ny alalan'ny aretina, avy amin'ny alalan'ny fahantrana, avy amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainany. Zany no antsoina hoe sazy ao amin'ny fomba fitenin'ny olon-kendry, onesh. Satria nisy zavatra tsy nety natao dia mitranga eo amin'ny fiainan'ilay olona ilay sazy izay antsoina hoe onesh hozy izy amin'ny teny hebreo. Dia ino izy zany dingana voalohany? Inona dikan'izay? Le tahotra zany tsy amin'ilay nahary nandefan'ilay sazy, tsy ho an'ilay afatra ao ambadika an'ilay sazy no ahitana an'ilay tahotra, fa ao anatin'ilay iainana an'ilay sazy. Tsy haiko hoe mazava ve zay sa tsy mazava? Iainan'ilay sazy zany fantatro fa hijaly, tsy te hijaly ary te hahazo zavatra tsara foana zany dikan'izay. Rehefa zay hozy izy ny antsoina hoe tahotra an'ilay olona anankiray hoe zany matahotra an'i Hashem. Dia mila fantarina hoe inona le tahotra anao? Le iaina amin'ilay zavatra ratsy ataontsika hoe sazy ve? Amin'ilay sedran'ny fiainana ve ny atahora anao dia zay mahatonga anao mino hivavaka isan'andro anao mitzvot 613 mitzvot? Tsy miteny za hoe tsy mety zay fa zay no antsoina hoe dingana voalohany amin'ny tahotra. Dia hozy izy Rabbi Yoshua hoe tahotra tsisy intérêt sy tahotra an'i Hashem tsy misy intérêt. Tahotra amin'ny mahazagnahary azy. Zay mihitsy. Zay le zavatra. Fa zao le izy hoe tonga dia afaka tonga amin'izany dingana hoe tahotra an'ilay zanahary ny mahazanahary azy ve? Tahotra ny Hashem an'ilay maha Hashem azy ve? Tonga dia tsaratsara zany sa tsy maintsy mandalo aloha amin'ireo dingana voalohany. Satria matoa Rabbi Elazar ben Azarian mametraka an'izao hoe en chokhma en yira, tsisy ny fahendrena raha tsisy ny tahotra dia rehefa voandreny mbola nampiana en yira en chokhma dikan'izay misy dingana anankiroa. Tsy maintsy mandalo an'ireo dingana roa ireo ny olona anankiray zay vao mametraka tsara ny antsoina hoe fahendrena. Fa zay zany le hojinintsika. Kazako vao Rabbi Yoshua hitako amin'ny valinao. Tonga dia azonao le zavatra. Fa andeha lavitra atsika alefantsika ny Beny Israely manazava tsara azy. Zay hozy izy. Ve ze ira apnimi, zay fantaro amin'izay zany fa io le antsoina hoe tahotra ao anaty. Tahotra anatin'ilay izy, le faran'ilay miafina. Efshar lizkot lah ad sheyizdakek chomer ha'adam vetizdakek nafsho min hasigim sheba. Izao amin'izay hozy izy fantaro amin'izay. Raha ohatra zany hoe fantatsika zany fa inona ny dingana tokony ho tratrarina. Ilay ira sy nia, ilay tahotra faharoa. Izay hoe tsy eto amin'ilay fiainako an'ilay sedra intsony ny atahorako hoe hijaly za, fantatro fa hijaly satria nanolotra dia hijaly. Hijaly indray sanatria zany ho arary indray na tsy ho very indray ny vola, tsy hanana fahefana, tsy hitafita. Hazo shalom, tsy izay ny tanjona. Fa zay hozy izy dingana voalohany. Fa le tanjona hozy izy ahitana an'ilay hoe matoa zao sedra zao mitranga, hitako ilay
tanan'ilay nahary ao ambadika an'ilay seza satria tian'ilay nahary hianatra an'ilay fahadisoana nataoko, amin'ilay ditra nataoko. Dia izay no mahatonga azy mamoaka anahy an'ireo sedra ireo. Dia inona zany ilay tahotra ananako? Ilay tahotra an'ilay nahary ao ambadika an'ilay sedra fa tsy ilay sedra hiainako. Rehefa miaina azy, sarotra ilay izy, fa tsy sarotra ny tena marina raha ohatra ka ny tahotra an'ilay olona any amin'ilay nahary, any maha-zanahary azy. Dia hozy izy, zay ilay hafatra. Tsy ho tanteraka izany ary tsy ho azon'ny olona anankiray hozy izy zany dingana faharoa ny antsoina hoe tahotra zany raha ohatra ka inona? Efitrano les accords raha ohatra ka mbola maloto, feno loto ara-batana ilay olona ary feno loto koa ny fanahiny avy amin'ny alalan'ny inona? Hasigima zany ireo ataontsika hoe asi zany ny loto ny tena marina. Ireo loto izay tsentsina na mandoto an'ilay vatany sy ny fanahy. Petraka kely ho an'ny ajanona kely eto dia aleo dinihana tsara hozy izy. Inona zany le hoe hafatra eto? Raha ohatra hozy izy ka mbola maloto ny vatanao sy ny fanahinao, tsy miteny izy hoe fanahinao fotsiny maloto fa ny vatana tsy maninona, izy roa, dingana roa, ny fahadiovana ara-batana, ny fahadiovana ara-panahy. Zay ihany hozy izy no ahafahan'ny olona anankiray hiakatra amin'ilay dingana antsoina hoe ira shenia na dingana tahotra faharoa, ilay tahotra an'ilay nahary. Zay no tandrony. Fa raha vao mbola misy loto hozy izy ny vatana sy ny fanahy, gouffre Adam venafso, dia tsy ho azony, impossible, tsy ho azo an'izany dingana zany mihitsy hozy izy benisray ilay olona. Mila fantarina zany hoe inona ireo loto ireo ary ahoana ny manala azy, satria miankina amin'izay ny azahoana ny antsoina hoe fahendrena. Zay le napetraksika tany voalohany hoe ahoana moa zany hoe raha te mamaritra ny antsoina hoe tena anankiray fahendrena, inona natao hoe fahendrena dia ohatrany ahoana ny azahoana azy. Tsika zao hianatra an'izany, zay ny tanjona amin'ity fampianarana ity. Dia tohizana zany le izy. Dia hozy izy, tsy ho afiditra zay ki be odo be sigein ve riot belti zichor mor reach shetihie kavanato bishville ha naato. Eo amin'izay benisray no mamely hozy izy. Satria hozy izy fantaro fa raha ohatra ka misy olona anankiray hita fa misy loto ny fanahiny, dia misy loto koa izy izy taratra eo amin'ny vatany. Fantaro fa raha ohatra ka miteny izy hoe manana tahotra an'ilay nahary, na miteny koa izy hoe izy manana fahendrena, fantaro fa ilay fahendrena ao anatiny ao izy misy tombontsoa tadiavina ao ambadika. Tsy fahendrena tena izy, ataontsika hoe tsy fahendrena ao anatiny tena iainany hoe izy ny antsoina hoe fahendrena, fa fahendrena atao mody, atao ohatrany hoe mody ho endry any ivelany, hitsonia arak'ilay tahotra hitantsika teo, ilay fahendrena ivelany fotsiny zany no aseho, ary zay no betsaka amin'ny olona amin'izao fotoana zao. Ny mampiseho fahendrena, misy mihitsy ary ohatrany hoe anisan'ny fahendrena sy ny fahalalam-pomba moa zany araka ny tsika teo dia eretsi le hoe fanampiana mahanitra. Ny fanampiana mahanitra ao anatin'ny Torah sy ny fomba tenenoa, zavatra tokony miafina, tsy fantatra hoe iza no nanome ary tsy fantatra n'ilay olona manome koa hoe iza no ampiany, satria hitazomana ny antsoina hoe anonymat hozy izy ny teny vahiny. Amin'izao ny olona manampy dia maka caméra dia maka vidéo an-tenany manampy olona, filmena izy manampy, dia ny olona rehetra tena tsara fanahy ilay olona malala fomba. Fa tsy miteny hoe tsy mety na hoe tsy izy zany hoe nanao action zany izy olona raha tsy nanao an'izany eny ary, fa eo ilay azahoana hoe inona zany le ny tanjona eto zany ahafantarana hoe le fahendrena zany aiza ho aiza amin'izay fotoana zay. Misy ilay fahendrena hozy izy fa ilay fahendrena zay raha ohatra ka ilay olona anankiray maka sary ny tenany hanampy olona, io fahendrena io moa voalohany indrindra hozy izy any amin'ilay fahendrena any ivelany, satria fandray amin'ilay tahotra any ivelany. Fahendrena any ivelany zany ohatrany hoe jereo fa endry zaho, asehoko anareo amin'ilay sary azy velako any ivelany hoe endry zaho, dia mila fankatoavana avy amin'ny olombelona hoe ity olona ity dia olon-kendry, olona mpanampy mahanitra.
de ozy izy zay fahendrena zay ozy izy a de afaka antsoina mihitsy hoe fahendrena, marina fahendrena izy fa fahendrena any ivelany na fahendrena dingana voalohany. Bezat Hashem, Rabbi Yehoshua, manampy amin'ilay lesona Shara Kedusha, zany ity lesona ity raha zay indrindra. Ito lesona ito dia mila ampitahiana amin'ny fampianarana efa tao aloha amin'ny resaka hoe Shara Kedusha, ary manasa antsika manaraka an'izay fampianarana izay rehetrarehetra misy amina 1 sy 10 zay na 20 ao amin'ny Facebook sy YouTube fa mbola hiverina ihany koa ny fampianarana Bezat Hashem. Eto atintsika hianatra miaraka amin'ny Benishray. Ka mankasitraka Rabbi Yehoshua amin'ilay fanampin'ny fanazavana. De ozy izy zany. Zay ozy izy zany dingana voalohany. Manam-pahendrena ilay olona fa fantaro fa fahendrena any ivelany. Fa misy koa nefa ozy izy dingana anankiray hafa fahendrena ao anatiny. Eo amin'izay ilay hoe raha ohatra zany ny olon-kendry tena hoe ao anatiny izy zany endry ary dikan'izay madio ny vatany ary madio koa ny fanahiny. Io fahendren'olona io zany rehefa anampy olona izy, tsy ho hitanao any ivelany zany izy hoe filme an-tenany hoe jereo za fa manampy, fa manampy izy ary tsy ho fantany hoe iza no ampiana. Satria zay ilay lalàna antsoina hoe tsidaka amin'ny teny hébreu na fanampiana. Aumône hozy izy ny teny vahiny. De amin'izay fotoana zay ny zavatra ao anatiny mantsy dikan'izay zava-miafina. Tsy mampideradera ny fananana, tsy mampiseho ny any ivelany hoe jereo ny fombanay na jereo ny toetranay na jereo ny fanananay, fa zavatra miafina. De fanontaniana zany hoe samy fahendrena izy roa, inona mahasamihafa azy? Fa maninona no asiana dingana roa ohatran'izay ozy izy? Zay zany fanampiana hoe fandalinana an'ilay fanazavan'ny Benishray, inona mahasamihafa azy? Samy fahendrena izy raha tsy diso za, na hoe samy tahotra ilay izy roa. Fa maninona no resahana hoe misy dingana anankiroa na hoe inona zany mahasamihafa azy? Ny anankiray nanampy sady naka video amin'ny tenany, fahendrena koa zany, ary manana ny tahotra ny Hashem koa izy, na fa tahotra iray ary. De zay no mbola ho trandrahantsika kokoa. Fa zay zany izy zany dingana voalohany. Dingana faharoa amin'izay, benoda ki esek hatorah shehu hachokhma hu haikar המזכך חומר האדם ומתאהר נפשו מן ההישגים שבה. זהו izy. Miditra amin'ilay dingana anankiray izy inona zany tokony atao raha ohatra ka te hahazo an'ilay dingana faharoa ilay hoe tahotra miafina manome fahendrena miafina. De tahotra miafina manome fahendrena miafina araka ny teneniny teo de miankina amin'ny fahadiovana ara-panahy sy fahadiovana ara-batana. Io ilay hoe ndana makany amin'ny fampianaran'ny Shara Kedusha azahoana hoe inona tsara zany loto ara-panahy de inona antsoina hoe loto ara-batana zany. Koro any amin'ny Shara Kedusha daholo zany. De ozy izy. Zao amin'izay zany mila fantarina hoe rehefa fantatra zany fa maloto ireo roa de tsy afaka manaka an'izay dikana zay, de inona zany tokony atao hanadiovana ny vatana sy ny fanahy, azahoana an'izany tahotra miafina ary indrindra azahoana an'ilay fahendrena. Fantaro ozy izy, de noda, zavatra efa fantatra zany ozy izy, fantatra hatramin'izay. Ki eseka torah, ny fanokanana fotoana amin'ny fianarana ny Torah, tsy hoe fianarana, ausek, tena fandinihana, araka ny nataontsika teo namen'ny Benishray teo ny fomba anankiray zao ohatra hoe mametraka ny tenantsika ao anatin'ilay lanoratra, hevitra ao anatin'ilay Torah, de mandinika tsara, fandinihana an'ilay Torah antsoina hoe eseka Torah. Io ozy izy rehefa ny anankiray manao an'io, shehu chokhma, io Torah io antsoina hoe fahendrena. De inona ozy izy? Hu haikar hamizakech choma. Io izy ilay fitaovana fanadiovana an'ireo loto ara-batana misy ao amin'ilay olombelona sy io koa izy manampy azy ho adio ara-panahy avy amin'ireo loto tratrany mipetaka eo amin'ny fanahiny zay vokatry n'inona? Ny ota sy ny fandikana fady sy ny sisa. Satria araka ny fahafantatsika anatin'ny Shara Kedusha, ny loto ara-panahy dia avy amin'ny fandikana fady ary indrindra avy amin'ireo toetra ratsy midot raot, ireo fetra ratsy. Le hitantsika teo ilay hoe fetra. Ireo antsoina hoe mifandray amin'ilay élément efatra hitantsika fa mandehana amin'izay any amin'ny Shara Kedusha. Zay ozy izy.
fianarana Torah indrindrandrindra le Torah zay antsoina hoe chokhma, io le fahendrena ao anatin'le Torah zay. Io le fahendrena. De lachen nikra Adam, zay mahatonga an'le hoe ny olona dia antsoina hoe Adam. Zao fanoratana Adam amin'ny teny hébreu. Hitantsika tokoa ny lanjan'ny fahaizana mamaky teny hébreu sy manoratra teny hébreu satria ao no ahitana ny tsiambaratelo am'zay, izay tsy ho hita mihitsy raha vao adika le izy amin'ny teny hafa. Hoy izy, io izy mahatonga an'le olombelona antsoina hoe Adam. De od alef romez le osek hatorah le shem shamayim, satria hoy izy le renitsoratra alef ty dia mampianatra antsika am'le dikan'le hoe fianarana sy fandinihana ny Torah zay ho an'ny mianatra Torah fa tsy ho antsika, tsy am'le tombontsoa ilaintsika am'izao fotoana hoe hianatra Torah za satria am'zay mahazo vola, hianatra Torah za satria am'zay salama tsara, mianatra Torah za am'zay manana toerana anankiray ataontsika hoe manam-pahefana eo amin'ny communauté anankiray. Fa tsy any hozy izy, fa io alef io no any amin'ny dingana anankiray le hoe hianatra Torah za satria tia le afatry le nahary, ary tiako le nahary, tena tiako izy amin'ny manahary mpahary azy, de ianarako ny afatrany, ianarako ny eritreritriny sy ny fahendreny. Zay hozy izy le alef voalohany le hoe Adam. Ki alef lashon limud, satria hozy izy rehefa miteny tsika fataro fa miteny hébreu misy fomba anankiroa ny tenenana hoe olona anankiray mianatra, na mitenitsika limud, zay raha hoe fampianarana, limud, na koa hoe alof. Araka ny hitantsika ao amin'ny Tehilim salamo 5:5, andininy fa 4:10. Any misy le hoe alofe ou midai, ny fianarako sy ny fahaizako. Any averiko afaka mijerana izy zany. Any hozy izy rehefa miteny izy hoe alofe zany avy amin'ny hoe alef, hoe alofe amin'ny dikany hoe fianarana. Rehefa miteny zany tsika zao zavatra kôdy anankiray efa fantatsika moa zay vao efa miara-nianatra amin'ny Botsina Kadisha sy ny Grande d'Afrika fa ny alef dia mitovy hevitra amin'ny antsoina hoe lamed. Alef fianarana, mianatra, fampianarana. Lamed, limud, fampianarana ihany koa. Zay hozy izy zany voalohany. Rehefa miteny zany le hoe Adam, le alef ao anatin'ny Adam de fatra voalohany fianarana an'le Torah azahoana ny fahendrena. Inona dikan'izay? Ny olona anankiray azo antsoina hoe Adama dia olona mianatra Torah foana, mianatra an'ilay fomba sy fady ary miaina azy, mandinika ary mandalina an'izany hoe Torah zany, zay le hoe Torah, fomba sy fady ny ao anatiny araka ny efa nitantsika tamin'ny voalohany. Zay no antsoina hoe Adama. Raha tsisy zany zay tsy afaka antsoina hoe Adama le olona fa ataontsika hoe olona. Araka ny ohatran'ireo ohatra ataontsika ny teny gasy hoe misy ny antsoina hoe olona, de misy ny antsoina hoe olombelona. Velona le olona, misy olona zany any izy mihetsika, ataontsika hoe velona ara-batana fa sanatrin'izany tsy velona ara-panahy. Ny antsoina hoe olombelona dia velona ara-batana ary velona ara-panahy. Zay le teneniny eto. Adama zany hozy izy le olona velona ara-panahy io satria io le fanahy nidiovina avy amin'ny alalan'ny fianarana Torah satria feno loto ny ota. Nisy ota tany dia io ota io no mitondra ny antsoina hoe loto ara-panahy, mila diovina. De hozy izy. Nalor omez le oseka Torah le shem וכן האליפך חוכמה, de any amin'ny soratry Iov, Job 3:30, 7:30, any koa mampiasa an'le teny anankiray hoe alefeha, zay midika hoe ho ampianariko anao, fampianarana ny fahendrena, chokhma, tsika fa alefeha, alef, io ihany le anaran'ity renitsoratra ity. Vetsurat ha-alef ou vav veshne yudin, she mispar em chaf vav, keminyan shem havaya, romer she ha limud yihye le shem hashem. De faharoa koa izy, le alef
rehefa jerena ny endriny de eo a mila fanazavana kely zety aka tableau kely tsika anoratra tsy ohatran'izao. Ok, de zarana kely ny vidéo ozy izy rehefa manoratra an'le hoe alefa ozy izy zany le olona anankiray rehefa manoratra hoe alefa moa zany de ohatran'izao rehefa manoratra alefa de misy aloha ohatran'izao de misy yod de yod. Zao ny antsoina hoe alef de ozy izy fantaro ozy izy fa rehefa manoratra azy zany a ohatra ka zarana roa io de misy misy vava le maintimainty io le hoe antsoina hoe vava reny soratra avy izy ireo zany anankitelo mitambatra vavy a miampy vavy miampy yod anankiroa zay no soratantsika teo ho an'izay efa mahay an'ity a io no antsoina hoe kohot otioty na ireo hery ny renitsoratra fa amin'ny manaraka mianatra an'izay no rehetra tachem rehefa antsika mianatra an'ilay zavatra tenenin'ny benisray de fantaro ozy izy fa rehefa manoratra an'le renitsoratra zany hoe alef ty zany le hoe alef zay dikan'le izy de hoe fianarana alef dia mizara renitsoratra telo yod vavy yod ka yod vavy yod io izy izy jereo ny lanjanisa na gematria yod lanjanisa folo vavy lanjanisa enina yod lanjanisa folo manome rehefa tambatra izy rehetrarehetra de manome enina amby roapolo de enina amby roapolo io izy izy a io no tovy lanjanisa amin'ny anarana shem le antsoina hoe tetragramme yod e vavy ary he zay mitondra mitovy lanjanisa araka ny fantatsika am'izay efa zatrany mianatra amin'ny teny hebreo hitantsika zany fa amin'ny teny hebreo misy lanjan'ny teny rehetrarehetra lanjanisa de ozy izy satria yod a folo araka ny hitantsika teo he dimy vavy enina he araka ny hitantsika teo koa dimy de 26 koa zany ny na enina amby roapolo koa ny fitambaran'izany rehetrarehetra zany de inona zany ozy izy benisray fantaro ozy izy fa le alef ny adama araka ny antsika teo satria efa manoratra adama de alef dalet même sofite na même le renitsoratra même fa amin'ny farateny miova ny endriny adama zany ty alefa ty ito no hazavainy fantaro fa io izy izy mifandray amin'ny torah fianarana torah ary tsy tran'izay fa rehefa manoratra azy koa de mizara renitsoratra telo izy yod vavy yod de ny fitambaran'ny lanjanisan'ireo renitsoratra telo ireo no manome
26 enina amby roapolo zay lanja nisan'ny anarana chaîne de zay ozy izy mahatonga ny hoe zay Todaraba Ali Eoshua zay no mahatonga ny hoe eto ozy izy miteny hoe vetsorat romeza chez la M chez Halimud yihye le Shem Shamaim satria amin'io fitambaran'ireto lanjanisa reto izy a de mampianatra hoe le fianaran'le olona le antsoina hoe Adama zany le fianaran'ny Torah eto a de tsy ho anazy tsy tombosoa ho anazy tsy hoe tsy mitady tombosoa amin'ny fianarana izy fa mianatra amin'ilay avy amin'ny anaran'ny Hashem ino le anaran'ny Hashem Yod He Vav He dikan'izay koa zany rehefa mianatra Torah ho an'izy misy dingana anankiroa koa zany fianarana Torah na fianarana Torah any ivelany na fianarana Torah tena ao anatin'le olona le fitiavana fianarana Torah fa tsy hoe jereo fa mianatra Torah zany na jereo fa mahay manoratra teny hébreu za ary mahalala ny teny hébreu ary jereo fa misy fahaizana zany rehetra zany ao anatin'le hoe Torah any ivelany ao anatin'le hoe resaka hoe tontolo ivelany de tontolo ao anatiny averina ihany zany betsaka zany ny olona anome na ampiseho zavatra any ivelany fa niafatry ny Rabbi Yosef Chaim na Ben Ish Chai eto fatary fa tsy maintsy misy foana antsoina hoe any ivelany sy ny ao anatiny ary ho hita taratra hoe ahoana ny ahafantarana hoe ty zavatra le zavatra sehon'olona ty avy any ao anatiny da marina le zavatra ataony de ny anankiray indray ny ao anatiny tsy any le izy fa zavatra any ivelany fotsiny no tiany aseho ahoana ny ahafantarana an'izay zay koa zany dingana fa eto zany Ben Ish Chai tena mampilaza ary manafatra mihitsy hoe fatary fa zay koa zany le Shem Hashem amin'ny anaran'le Hashem Kevavke ino no anaran'le olona antsoina hoe Adama Torah fa tsy le hevitra hafa ezaka Hashem de zao amizay zany le tanjona hoe ahoana zany no ahaizana hoe ty olona ty mampiseho fahaizana mampiseho fahendrena sa ty olona ty tena hoe izy lay fahendrena ao anatin'lay fahendrena de hita taratra koa le izy zany satria zay mantsy ny tena mila fantarina eto mahasamihafa azy anisan'ny mahasamihafa an'izany zavatra roa zany ny olona anankiray rehefa tena hoe ao anatiny lay fianarana Torah le fitiavana ny Hashem sy ny fahendrena tsy mila ezaka lehibe izy ny ampiseho an'izany any ivelany na misy zavatra inona na inona mitranga any ivelany tonga de hita zany hoe tena ao anatiny tena toetrany tena izy ny antsoina hoe fahendrena de misy indray ny olona ataontsika hoe miezaka be izy amin'ny fomba fijery avy any ivelany le ezaka le zavatra hita ho taratra any ivelany nefa raha vao misy tonga am'izay ny sedra na misy zava-manjo eto eo amin'ny fiainana de tonga de taratra le hoe ay zany le ao anatiny tena marina tsy ao le fahendrena na ataontsika hoe maivana le fahendrena fa tsy tena ao anatiny any ivelany fotsiny zay no mila jerena am'zay zany androany hoe inona le izy azahoantsika fitsara ny antsoina hoe fahendrena de alken de manao am'zay antsika de alken ose birur arba bchinot achat asar simane aketoret she'esh be'arba'a olamot atzilut bria yetzira asiya asher be'asiya tampoka eo Ben Ish Chai manome fanazavana hafa ohatrany hoe tsisy ifandraisany am'le zavatra voalazainy teo aloha inona ozy izy de alken ose de am'izay fotoana zay ozy izy ho anao fanavakavahana biror tri manao tri ozy izy ny teny hebreo manafaka zany misy fanavahana tokony atao ozy izy ao am'ireo amin'ny dingana efatra misy dingana efatra arba bchinot zay mifandray am'ireo zava-manitra midorana rehefa manao ketoret emboka ny fanaovana emboka tao anatin'ny trano tempolo Bet Hamikdash dia misy karazana zava-maniry zava-maniry manitra manana fofona manitra anaky raiky amby folo ny isany io zavatra vakina isaky ny shaharita sy shaharita amin'ny
fivavahana maraina sy ny atoandro mincha. De io zavatra io izy ny antsoina hoe ketoret. Ny ketoret ny antsoina hoe emboka zay dorana tao amin'ny telopolo azahoana an'le fofona manitra. Firy izy ny isan'ny zava-manitra ao anatiny? 1/10. Ireo zavatra 1/10 ireo izy a ataontsika hoe mizara fa hita taratra anatin'ny dingana efatra. Fa maninona tampoka isika miresaka an'izay? Inona ny idiran'ny emboka manitra zay nidorana tao amin'ny telopolo sy ilay fanontaniana tamin'ny voalohany hoe inona atao hoe fahendrena ary miainga avy amin'ny antsoina hoe tahotra izy ny fahendrena de misy karazany roa izy ny fahendrena ivelany de fahendrena ao anaty. Inona ny ifandraisan'izay? Mila jerena zany ny fanazavany be misy iray. Matoa izy miresaka an'izay tsy tonga fatany. Zay hozy izy voalohany. Ary reo zava-manitra 1/10 reo izy de misy ao anatin'ireo tontolo efatra zay efa nianarantsika antsoina hoe asia, ietsira, bria, atsiloto. Eritrereto angamba le izy. Araky ny fantatsika ty anarana antsoina hoe iodika vavika ty angamba dia mifandray amin'ny antsoina hoe tontolo satria misy karazana tontolo efatra amin'izao ny tontolo misy namboarin'ilay nahary. Ny tontolo ataontsika hoe tontolo lavitra indrindrantsika antsoina hoe atsiloto izay mifandray amin'le iody ny iodika vavike. Iody ilay anarana chaîne hoe iodika vavike. Atsiloto. De rehefa avy eo amin'izay misy ny antsoina hoe bria. Bria ny tontolo anaran'ilay tontolo izay voafena hita taratra anatin'le he ny iodika vavike. Bria. Rehefa avy eo dingana manara ietsira. Somary miadana kely satria sarosarotra ihany ny manoratra ato. Ietsira. De ny tontolo zay manakaiky indrindrantsika ny antsoina hoe asia. De ozy izy, fantaro ozy izy fa le dingana efatra ahitana an'ireo antsoina hoe ketoret na le emboka zay dorana zay misy isa 1/10 dia ao anatin'ny tontolon'ny asia no ahitana azy. Fa fantaro kosa ozy izy eo mila arahana tsara amin'izay fa ao anatin'ny tontolo asia io de misy ahitana an'ireo dingana efatra reo koa ao anatiny satria isaky ny tontolo anankiray ahitana tontolo efatra daholo. Raha ohatra ka ao amin'ny asia de misy ny antsoina hoe atsiloto ny asia, bria ny asia, ietsira ny asia ary asia ny asia. De indrindrandrindra izy zany le ketoret na ireo emboka 1/10 zay hitantsika isan'andro izy de hitantsika daholo anatin'ireo tontolo efatra ao anatin'ny tontolon'ny asia. Ato misy 1/10, ato misy 1/10, ato misy 1/10 ary ato misy 1/10. De hatramin'izao mbola averinay ny fanontaniana. Inona ny idiran'izay? Tsy resaka Adama, tsy resaka antsoina hoe fahendrena sy ny tahotra. Ndao ary tohizana. Sao de manana hevitra rabe Yoshua hatramin'izao. Afaka manoratra ato hitantsika eto mivalina fa tohizana zany le izy. De ozy izyEki yadua shel olam min arba'a olamot atsilut bria yetzira ve'asiya yesh bo arba'a olamot atsilut bria yetzira asiya ולכן אנחנו לומדים 11 סימנים הקטורת בבוקר בתפילת העשייה שהוא בסדר הקורבנות. Am'izay fotoana zay izy zay mahatonga antsika isa maraina rehefa mivavaka dia misy ny isa maraina de mamaky ny antsoina hoe ketoret
na ireo emboka zay midorana hatramin'izay. Maninona izy isika mila mamaky an'izany zay hita ao anatin'le fandaharana antsoina hoe korbanot na ny sorona noentina hatramin'izany. Tsy maintsy mandoro ketoret. Reo ketoret io izy zany dia mila dorana amin'ny tontolon'ny etsira. Fa ao anatin'ny tontolon'ny etsira araka ny hitantsika dia misy koa ny hoe asia. Azafady tontolon'ny etsira azafady tontolon'ny asia le farany ambany. Eo anatin'ny tontolon'ny asia mizara efatra. Asia de etsira, non, etsira de asia, bria de asia, et de atsilut de asia. Eo izy Rabbi Yoshua ketoret no dingana akaiky indrindra hiditra amin'ny fahatahorana ny Hashem, fifanarahana tsara indrindra miaraka amin'ny Hashem. Ie. Ohatriny ahoana, inona no mahatonga ny hoe ketoret lasa ataontsika hoe dingana akaiky, araka ny tenenao hoe idirana amin'ny fatahoran'ny Hashem. Inona idirany hoe tahotra ny Hashem sy ny ketoret? Azo firetsiny Rabbi Yoshua tenenina fa mila ampiana le fanazavana. Inona ny idirany amin'izany? Tahotra dia sorona aminy. Nefa misy ny antsoina hoe sorona fisaorana, korban toda. Ny fisaorana tsisy tahotra mihitsy ilay olona fa te hanao hanolotra sorona anankiray ho an'ny ilainahary satria hisaotra azy. Nefa tsika rehefa mamaky amin'ny maraina indrindrandrindra dia karazana sorona rehetrarehetra no resahana any. Dikan'izay amin'ny sorona antsoina hoe korban toda tsisy tahotra mihitsy ny any. Satria ny emboka manitra no mampiakatra ny tontolo ara-batana makany amin'ny fanahy ambony. Tazomintsika izay fanazavana izay dia horaisitsika mankasitraka amin'ny valiny dia hitantsika amin'ny fampianaran'ny Ben Ishraï fa chazak bahu. Dia hoy izy Ba'am achat psuke Torah shebirtav Ba'am achat Torah shebe'al pe she'i הבריתה וחוזרים גם כן קודם עלינו לשבח, לומר גם כן בפעמים. Ao anatin'le ketoret ozy izy, ao anatin'le ketoret na le emboka izay nidorana tamin'ny andron'ny tempolo ozy izy zany, rehefa mamaky azy tsika dia misy aloha ilay afatra napetraka tao anatin'ny Torah shebirtav, le Torah voasoratra, izay napetraka ho an'ny pretra koanim, mpitsorona tao anatin'ny Bet Hamidrash, dia any tsy hitantsika ilay karazana zava-manitra 12 izay voatanisa, fa taiza nazahoantsika an'ilay hoe 12 ny isany ao anatina antsoina hoe Torah shebirtav, ilay Torah shebealpe, ilay lova-tsofina izay azo tamin'ny andron'ny nanomezana ny Torah shebirtav, Torah voasoratra. Satria araka ny efa fantatsika fa ny Torah izay voasoratra dia tsy maintsy miaraka amin'ny fanazavana azy. Le fanazavana azy izay natsoina hoe lova-tsofina na Torah shebirtav. Ka izy roa ireo zany tsy maintsy miaraka raha ohatra ka misy olona anankiray na fivondronan'olona anankiray milaza fa hoe ny Torah shebirtav na ny Torah voasoratra ihany no tena Torah, fa raha vao hoe Torah shebealpe na voatonona avy amin'ny vava zay dikany hoe Torah shebealpe, na hoe dikan'ilay izy amin'ny teny gasy lova-tsofina, dia iny tsy raisina, dikan'izay Torah voasoratra ny zareo tsy ampy, misy zavatra tsy ampy ao anatiny, fa zay mbola resaka anankiray hafa. Fa inona hozy izy, rehefa mamaky an'ilay ketoret antsika dia tsy maintsy misy an'ilay Torah shebealpe sy Torah shebirtav, reo roa miaraka foana izay voasoratra ao anatin'ny Torah, dia ilay fanazavana no entin'ireo olon-kely taty aoriana mametraka ny zavatra natao hatramin'izay hoe inona ilay
karazan-javatra manitra nidorana tamin'izany, misy karazany 1 dia ozy izy rehefa mamaky azy alohan'ny hiditra anatin'ny alohan'ny hanomboka amin'ny shaharita ary rehefa mamarana azy aleny hoe shabea dia tahaka an'izay koa izy ny mamerina an'izay ياخذ تسوق كاخ ليخ سميم شئم توخا شي بيختار بأخذ ببريتا שגם זה האמירה בעולם עשייה, הרי 4 פעם כנגד 4 בחינות 11 סימנים שיש באצילות בריאה יצירה עשייה שבעשייה, ו4 פעמים 11 הם מספר דם של אדם. So vao azontsika hazavaina le maninona tampoka teo Benishray manazava an'le azona hoe ketoret satria maninona ozy izy mila makeo tsika rehefa manazava an'izay satria azadiny fa ny fanazavany tamin'ny voalohany dia miresaka natsoina hoe Adama. Inona no tenenin'ny Benishray mikasika ny antsoina hoe Adama? Le olona nanokana fotoana ary mianatra foana ny antsoina hoe Torah ho an'ny ilay naharina ianarana anaovana an'ilay Torah fa tsy ho anazy dia io izy ilay olona afaka antsoina hoe Adama. Satria ozy izy nazavaina aloha le resaka hoe Alef, le Alef ozy izy dia fandray amin'ilay anarana Shem ary Alef koa dia midika hoe limod na fianarana ary indrindra ny fianarana Torah. Limod koa ny dikany Alef. Dia zao zany izy anazavana le tapany faharoa ny antsoina hoe Adama. Raha ohatra ka Alef ozy izy zay zavatra rehetra zay dia ny Dama indray dia hoe Dalet. Vedety resina tsara. Dalet sy Mem. Sofita indrindra satria mamarana teny izy dia reto roa rehetra zany reto mameno hoe Adam. Fataro ozy izy fa lanjanisan'izy roa dia Mem 7 ary Dalet 4. Dia rehefa tambatra izy roa dia manome 470. Dia io 470 io izy fataro fa io no azo avy amin'ireto satria vakiana 4 ao anatin'ny andro iray, miverina indroa dia vakiana 4 zany ny ireo karazana hazo manitra zay nanamboarana an'ilay emboka natolotra tamin'izany satria misy isa 12 izy miverina 4 manome dame. Dikan'izay zany raha ohatra ka atambatra an'izay zany le kôdin'ilay hoe Adama tian'ny Benishray tenenina dia ny olona anankiray mianatra Torah no manadio amin'ny amin'ny fanany. Iny no fanadiovana ny fanany ary le ketoret na ny emboka zay dorana miverina 4 iny indray no anadio inona zany ny vatana amin'ny ketoret satria io araka ny tenenin'ny Rabbi Yoshua teo koa ny ketoret inona moa ravy ilay Dalet Mem eo fa tapaka izy teo. Le Dalet Mem satria avero kely tsika teo Benishray nilaza hoe ny olona anankiray zay mianatra ny Torah ary tena atao hoe eseka Torah izy ozy izy ary indrindra mianatra Torah fa le Shem Shamaim ho an'ny Hashem nanaovana azy fa tsy ho an'ny tenany. Le fitiavana ny anarana Torah ozy izy no mitondra ny olona anankiray lasa manana ny fahendrena satria ny Torah ozy izy dia antsoina hoe Chokhma, fahendrena. Azadiny le tentsika teo fahendrena. Fady amin'ny soratra fa sarosarotra ny loatra eto fa ny fahendrena dia azo avy amin'ny alalan'ny fianarana Torah. Dia ny Torah nefa ozy izy
Ny fahendrena kosa nefa izy de miankina amin'ny tahotra, ir-a. Hitantsika efa nisy karazany roa ny tahotra. Inona avy izy teo? Tahotra ivelany, tahotra ny sazy ary ny tahotra satria tahotra satria te hahazo zava-tsoa ara-batana, tsy te ho sahirana, tsy te hahazo sedra, tsy te hijady. De zay tahotran'ny tsy fijaliana zay no anaovan'le olona anankiray hanamponany ny ianaran'ny Torah sy anaovany fahendrena any ivelany. Hoe mody mianatra Torah sy mody hendry satria misy tanjona hafa ao anatiny miafiny, zay le hoe tahotra ivelany. Ny tahotra ao anatiny kosa indray izy de fianarana Torah tena hoe tianao Hashem, matahotra ny Hashem, le nahary anao, le zanahary naharin'izao tontolo zao ary mianatra ny Torah de ny fahendrena azonao am'zay indray izy fahendrena anatiny. De zay le olona vao afaka antsoina hoe Adam. Le alefa zany le nazavainy Ben Israel tamin'ny voalohany. Io alefa io izy de midika koa hoe limody na fianarana. De ny lanjanisan'le hery famoronana an'le renitsoratra alefa no mitondra an'le 620 zay anaran'ny Hashem. De faharoa azavaina am'zay zany le dikany hoe dam. Inona dikany dam amin'ny teny gasy? Dam antsoina hoe rah. Rah. Io dam io lanjanisany 420. De avy zao izy zany nazahoana an'io avy amin'ny alalan'ireto ketoret zay nivakina inefatra azahoana ao anatin'le olama Asia araky nitsika teo. Satria isaky ny tontolo anankiray anatin'ny Asia izy misy anankiefatra de hoe Asia de Asia, Etsira de Asia, Bria de Asia, Atsilo de Asia. Isaky ny tontolo izy de tsy maintsy mandrehitra ketoret anankiray. Inona nefa le ketoret? Lay emboka dia misy karazana zava-manitra anaky 10 miampy zavatra mamofona maimbo anankiray, zay no tena izy. Fa nisan'izy rehetrarehetra zany dia 12. 12 miverina inefatra manome an'le dam. Ao. De inona zany tian'ny Ben Israel teneniny eto? Tara ozy izy zany fa aleon'ny Ben Israel mihitsy miteny azy. De ozy izy Adam פעם אחת פסוק אוקיי. ושם הרי 4 פעמים כנגד כנגד 4 בחינות אחת אוקיי. יוזיס לממנווה איסה דם na 420 שהם אדם של אדם יולי דם מני אדם לרמז על ידי לימוד התורה הרמוזה באלף יהיה בבירור ב4 בחינות 11 סמנים שהם דם. Satria izy zany avy amin'ny alalan'ny fianarana Torah no zay hita taratra anatin'le hevitra ny alefa ny Adama izy izy de azahoana am'zay no mampisaraka biroro, misy fisarahana tri am'ireo zavatra tokony tazomina sy zavatra tokony dorana. Inona izy le hery manome antsika afaka manao an'izay fanavakavahana zay le tri zay avy amin'ny alalan'ireto ketoret reto. Satria rehefa dorana am'zay ny ketoret, may daholo ireo loto sisa tavela tao anatiny zay tokony mbola diovina tsara. De rehefa vita zay tonga de madio zany le olona. De eo izy zany afaka miakatra araky ny tenin'ny Rabbi Yoshua teo hoe miakatra am'zay ny fananany midingana avy eto amin'ny tontolo ara-batana de mifandray amin'ny tontolo ara-panahy. Ary zay zavatra zay atsipoko kely fotsiny fa zay zavatra zay ny fatao amin'ny fomba malagasy ho an'ireo zay mahay mahafantatra ary miaina ny antsoina hoe fomba gasy efa te hoe hiditra hiboro na hoe hianjaka hozy izy ny teny gasy. Rehefa hiakatra amin'ny tontolo anankiray zany na hiditra hifandray amin'ny tontolo feno hasina de mila midio aloha ara-batana, mila midio ara-panahy am'ireo tikoniany idôty. Zay mahatonga ny hoe ny olona anankiray zay te hiditra amin'ny tontolo ara-panahy na gasy io na israelita io na aiza na inona tsy maintsy midio ara-batana sy feno fahendrena. De rehefa tena te hiakatra am'zay mandoro emboka zany fomba malagasy dorana ny emboka de afaka am'zay zany ny fanahy
miakatra amin'ny dingana anankiray hafa na mifandray amin'ny tontolo feno hasina, izay vao misy ny antsoina hoe hibory, afaka apetrahany zavatra misy hasina. Fa ezatasiny toda hazako bahoaka be Yehoshua koa manome fizarana amin'ny antsoina hoe gematriote. Anarana Shem moa izy zany le tetragrama 620 dia rehefa tambatra zany antsoina hoe misy paragolona zay ny misy paraka tanana azafady ny 620 atao hoe 22 plus 6 dia manome 8 dia ilay dalette smem koa zay manome an'ilay hoe dam dia rehefa tambatra dia hoe 4 plus 4 manome 8 ihany koa. Zavatra roa zany le izy samihafa nefa lanjany mitovy. Hazako bahoaka tsara mihitsy ilay Kidosh. Hazako bahoaka. Izay zany ozy izy hoe fantaro fa rehefa te hiakatra am'izay zany anao voalohany misy an'ilay alef fianarana. Zay mahatonga ny afatra foana betsaka ny olona efa nanatona natsoina hoe ataontsika hoe le grand rabbin d'Afrika hoe zay te hanao an'ilay fomba malagasynay fomba afrikananay nefa tegna dia mihazakazaka ny miditra anatin'ilay tontolo nefa inona ny zavatra voalohany ozy izy Benisray tokony tanterahana alef inona dikany hoe alef mianara ty izy ty mianara aloha voalohany indrindra inona le ianarana fahendrena. Betsaka nefa ny olona te hiditra amin'ny tontolo ara-panahy nefa tsisy mihitsy ny fahendrena dikan'izay fantaro fa tsy maintsy na hanimba an'ilay tontolo, hanimba an'ilay fomba fijery avy aty ivelany amin'ny fomba satria rehefa avy eo ilay olona feno tsiriritana, feno fialonana, feno fahatezerana dia mampiasa an'ilay heriny ara-panahy izy amin'ny onana hanimbanana na hanomezana sedra ny olon-kafa. Inona dikan'izay ny olona tsy ao anatin'ilay tontolo ara-panahy amin'izay mijery an'izany rehetra zany dia hoy izy hitanareo fa ilay fomba ny tena ratsy, simba ilay fomba satria ilay olona tsy mahalala fomba, ny tena marina hoe tsy mahalala fomba, tsisy fahendrena. Fa ny olona tena antsoina hoe mahafantatra hoe za zany te hiditra amin'izany tontolo ara-panahy amin'ny fomba hoe malagasy na israelita na chinois an'ilay olona nefa mifandray amin'ilay fahendrena faran'izay izy dia ny zavatra voalohany tokony natao ny antsoina hoe limod, alef, ny fianarana dia inona indrindra fianarana an'ilay Torah, inona ilay anatin'ilay Torah, ny fahendrena hozy izy Benisray eto hitantsika tsara ity hozy izy ve'alken ase venoda zavatra efa fantatra hatramin'izay hozy izy ki auseka Torah ny fianarana Torah shehu chokhma io le antsoina hoe fahendrena. Zay ny tenen'i Benisray ato venoda ki eseka Torah shehu chokhma ny fianarana rehefa mitenitsika hoe mianatra ny fomba fianarana zany fianarana fahendrena ohatra fahendrena hoe raha ohatra zany olona anankiray liana te hiditra amin'ny tontolo ara-panahy indrindra antsika amin'ny fomba malagasy ny zavatra voalohany ampianarina azy dia ohatra ahoana ny fitondran-tenao, mora tesitra ve ianao, tia fafinaretana ara-batana sy ataontsika hoe na sakafo na zavatra rehetra ara-batana ve ianao, mora tesitra ve ianao, tsy mahafehy vava ve ianao ary feno alahelo ve ao anatin'ny fonao. Zany rehetra zany mila fantarina amin'ny voalohany, zay ny dingana voalohany tsy mihazakazaka mihitsy amin'ilay fidirana fa inona moa no mahavoa antsika raha vao mahita kely amin'ilay tontolo ara-panahy dia efa ilay misy zavatra ao ambadika, zay ny teneniny teo hoe miditra amin'ilay tontolo ara-panahy fa any ivelany fotsiny satria misy zavatra andrasana ao ambadika an'ilay fahendrena, ao ambadika an'ilay fahefana azo avy amin'ilay razambe. Inona io? Fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavana fahefana dia mampiasa an'ilay zavatra feno hasina azahoana an'izany rehetra zany nefa zany izy dingana voalohany. Raha ohatra zany izay zavatra izay nataon'ilay olona dia manana hery marina ilay olona hanaja ny fomba sy fady fa fantaro fa zay hozy izy Benisray satria izy matahotra ny ataontsika hoe le tahotra ananany zany tahotra an'ilay sao de voasazy na tratran'ny tsiny hazo shalom sanatria izany raha ohatra ka mandika ny fady satria ny tena marina ny tahotra zany ao anatin'ny intérêt ny zavatra tsy tadiavina ao ambadika dia zay zavatra zay hozy izy zany le dingana voalohany ny antsoina hoe tahotra fa ny tahotra tena izy dia tahotra faharoa le antsoina hoe
ataonao ilay izy satria voalohany indrindra fantatrao ny lanjan'ny antsoina an'izany hoe fomba, fantatrao ny lanjan'ireo hery manakasina zay tiana izay ataontsika hoe hiaraka hifanampy. Nefa de am'izay fotoana zay atao ilay zavatra tsy ho an'ny tena, tsy ho anahy, tsy eo amin'ilay zavatra iainako fa atao ilay izy satria te hanaja an'ilay fomba satria ireo fomba ireo de napetraka ireo ray aman-dreny sy ireo nahary. Zay zao tasiny. De zay mahatonga an'le betsaka zao hoe olona feno manala fomba, mandala fomba moa zany ataontsika an'izay, mandala fomba nefa raha ny tena marina raha ohatra ka feno ny olona mandala fomba fa tokony feno fahendrena ny eraky ny tanàna, feno fahendrena ny mpiara-monina, zay le hoe derer eretz kadmala Torah, ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina mionona miaraka amin'ny olon-kafa no fahaiza-miaina miaraka amin'ny olon-kafa no alohan'ny antsoina hoe Torah hozy izy. Aiza nefa zany am'izao fotoana, betsaka ny olona mpandala fomba, betsaka ny olona mahafantatra an'le fomba sy fady, manaja ny fomba sy fady, fa aiza le fifandraisana, aiza le fitiavana ny mpiarabelona, aiza le fanajana ny mpiarabelona, aiza le fandriam-pahalemana, ny shalom. Tsitsy. Efa mianatra an'ity texte ity zany sika de inona ny zavatra hita ny tena marina? Endrika fotsiny. Torah na ira chitsoni, tahotra ivelany, fianarana fomba any ivelany, fahendrena fa ivelany. Fa rehefa mitrandraka kely fotsiny ao anatiny, tonga de fitiavan-tena ny ao anatiny. Zay no mahatonga ny hoe hatram'izao mbola betsaka ny sarotra ny iverenan'le fomba satria ny toetra mbola tsy namboarina. De zay koa zany le mifandray am'le fampianarana anatin'ny Torah, ny anatin'ny Parashat Kidoushin, hozy izy Rabbi Chaim Vital, ny fianarana ny fomba sy fady tsy no zavatra mapetraka voalohany fa inona? Ny fifehezan-tena, fehezo ireo toetra ratsy, fehezo ireo midot rahotinao. Rehefa iny no mipetraka ho izy moramora ho anao ny manaraka ny fomba sy fady ary zay vao hoe le tena Torah ataonao zany tsy ho anao fa ho an'le nahary. Ny fomba ataonao tsy ho anao fa ho an'le nahary. Ary rehefa manao an'izay ianao ary mahafantatra fa le nahary izay naharin'izao tontolo zao de ny asa ataonao zany ho an'izao tontolo zao, ho an'ny mpiarabelona aminao no hanaovana azy fa tsy ho anao intsony. Tsy égocentrique hozy izy ny teny frantsay. Tsy mahita afa-tsy ny eo ambanin'ny maso. Zay no antsoina hoe olona égocentrique. De vitana am'izay. Dame ولماذا اوكي وبالآ is كيك روما اوكي ذات نفشو حسيجام بأربعة يسودات شبهين دي يو am'izay hozy izy rehefa fantatra am'izay zany hoe sady manao an'le sady mianatra Torah, mianatra fahendrena no mandoro an'ireo ketorety na ny emboka madio tsara daholo am'izay zany hozy izy ireo ny vatana sy ny fanahy avy amin'ny alalan'ireo zavatra anankiroa ireo. De zay am'izay hozy izy le olona vao maninona afaka miakatra am'izany dingana antsoina hoe tahotra pnimi, ira pnimi, tahotra anaty. Tena hoe ho an'le nahary sy ho an'ny zavaboary no anaovako an'le asa, anaovako an'le fomba, hanajako an'le fady sy ny sisa fa tsy ho anahy. Zay hozy izy le olona vao afaka maka an'izany dingana zany. De ny fahendrena moa zany am'izay tsy hoe izy mody endry fa izy mihitsy no antsoina hoe fahendrena. Izy no antsoina hoe endry. Ta'arat nafsho min asigan okey. Ve'az yukhala adam le zakot le re'at pnimi. Zay hozy izy mahatonga ny olona manana mendrika am'izay no manana an'le tahotra zay miafina. De raha zay amar en chokhma ou hatorah shenikret beshem chokhma. De zao am'izay izy vao manazava an'le fampianaran'ny Rabbi El-Azar ben Azaria am'izay. Zay aloha izy le mahatonga an'le hoe im en chokhma, raha ohatra hozy izy ka tsisy chokhma, inona io chokhma io le fahendrena, raha ohatra ka tsisy fahendrena, hi hatorah, io le fahendrena io antsoina hoe Torah. Araka-ntsika zao zany fa le fianarana ny fahendrena aloha ny voalohany indrindra, raha tsisy zay hozy izy
tsy manana fahendrena, tsisy Torah. Shenikret beshem chokhma, shei koachma. De resy koa izy a, le anarana antsoina hoe chokhma. Hitantsika eto izy. Miasy koa soratantsika eto. Resy ndray koa izy a, le anarana amin'ny teny hébreu. Hitantsika zany fa tena ilaina le teny hébreu. Chokhma. Zao ny fanoratana an'le hoe fahendrena amin'ny teny hébreu, chokhma. Resy ozy izy io teny io a, de ovao ny toeran'ireo renin-tsoratra. Ataovy ohatran'izao indray, avadika zany a ny chaf lasa voalohany, ny chet lasa faharoa, de ma mitovy ihany ny filarany, mem, he. Iny de zareo roa izy io manome inona? Le chokhma na antsoina fahendrena ozy izy a de antsoina hoe koach. Koach zany a hery. Herin'izy. Ma gematria 500. Izy anefa io 500 io, ito izy io. Adam. Dam hitantsika teo 700, alef lanjanisy ray 500. Inona zany dikan'izany? Ny fahendrena zany a, anisan'ny rehefa hitantsika fa rehefa mianatra amin'ny teny hébreu ka hita le hevitra mahafantatra an'le lanjan'le soratra, de inona hoy izy ny teniny teo? Ny antsoina hoe fahendrena, de io no heriny antsoina hoe Adam. Satria ma 500 dia mitovy lanjanisy, io no antsoina hoe Adam. Zay soratana azy ohatran'izao. Adam. Alef lanjanisy ray, dalet lanjanisy 4, mem lanjanisy 7. Koachma, herin'ny Adama ny antsoina hoe fahendrena. Ny olona mahery, ny olona antsoina hoe olombelona ny tena marina, ny olona afaka antsoina hoe Adama na olombelona, ilay olona mampiasa an'le herin'ny maha Adama azy. Inona le herin'ny maha Adama azy? Chokhma, fahendrena. Raha tsisy ny fahendrena, tsy antsoina le olona hoe olombelona. Le fanontaniana zany, firy zany ny olombelona amin'izao fotoana? Ataontsika hoe le olombelona amin'ny dingana tena farany avy, amin'ny dingan'le hoe tsy mody hendry, tsy mampiseho hoe hendry, tsy mampiseho hoe manaraka ny fomba sy fady amin'ny hevitra any ivelany, fa tena hoe ao anatiny, izy ny antsoina hoe fahendrena, izy ny antsoina hoe fomba sy fady, ny antsoina hoe Torah. Firy zany zao ny tena olona amin'izao fotoana rehetantsika zao afaka antsoina hoe Adam amin'izany dingana tenin'ny Beny Israely zany. Bezaka saintsika tsy hiandry valiny fa mametraka fanontaniana azahoantsika mandinika ny tenantsika fa tsy mandinika ny olona rehetrarehetra, ho antsika ny azahoany akanan'le hoe akanan'ny fampianarana. Koachma hozy izy, zay koachma ke misy part Adam, satria zay ma io izy a tahaka ny le lanjanisany Adam. Chez olama zay manana ny gematriany ma, en ira. Donc raha ohatra zany hoe raha ohatra hozy izy ka tsisy chokhma, tsisy fahendrena izay antsoina hoe Torah, tsisy an'le Torah koa zany le olona, zay io le herin'ny Adama hozy izy, de tsy ho hisy le antsoina hoe ira, tsisy le ira, shehi ira pnimi. De io tahotra io izy izy a, le tahotra ao anaty, io le tahotra n'ilay nahary, ny tahotra n'ilay nahary an'izao tontolo zao, le tahotra dingana faharoa. Zay zany le dikan'ny voalohany hoe im en chokhma en ira. Raha tsisy fahendrena an'ilay Torah dia tsy hanana hery zany io olona io, manana an'le tahotra anaty, le tahotra n'ilay nahary. Ny dikan'izay ny tahotra misy ao aminy zany a, tahotra ny arary, tahotra ny ahazo loza, sanatrin'izany tahotra ny eo amin'ny fiainany, tsy ahazo vola, tsy ahazo fahasalamana, voarary sy ny sisa, fa tsy tahotra n'ilay nahary izay mitondra an'ireo rehetrarehetra ireo. De im en ira, de mitohiny amin'izay zany. Raha ohatra indray izy tsisy tahotra, de tia zany le tahotra iny, indray le tahotra any ivelany. Im en ira, tahotra ivelany. I ira chizoni,
She tikadema lihiod etsel adam zay zavatra io izy tahotra voalohany io no tonga voalohany eo amin'ny fiainan'ny olombelona de apetraka de izy am'zay zany en chokhma de tsy hoanana zany io ikadema tsy anana an'le fahendrena hitantsika tany aloha fa inona zany dikan'izay koa eto de mila fantarina fa ny tahotra voalohany ilaina ho apetraka eo amin'ny fiainana de le tahotra antsoina hoe tahotran'ny sazy sy tahotran'ny tsy ahazo zavatsoa hitranga eo amin'ny fiainana. Zay no mahatonga an'iny teny hoe tsy fitsarana olona mihitsy le fampianarana teo fa mila fantarina fa dingana, tokony lalovana zany dingana antsoina hoe tahotra voalohany zany fa tsy ino ny tanjony. Raha ohatra ka mitaiza ankizy zany ny ray aman-dreny, ny tahotra voalohany mila apetraka ao amin'ny le ankizy io tahotra ny antsoina hoe voasazy. Inona dikan'izay? Raha vao misy zavatra ataon'ny ankizy ka tsy nanaraka an'le lalàna ao amin'ny tokantrano na hoe tsy manaraka an'le fahendren'ilay tokantrano de tsy maintsy aseho azy ny vokatra ny fihetsikany, ny vokatra ny zavatra teneniny, ny vokatra ny raha ohatra fantatra ny eritreritra. Ohatriny ahoana zay? Mila saziana. Satria io izy no ilaina voalohany azahoan'le ankizy hianatra an'le antsoina hoe fahendrena. Raha tsy voasazy ny ankizy zany tsisy ny fahendrena. Tsy afaka mijery ahitana fahendrena ny ankizy anankiray raha tsy mahafantatra ny hoe ny zavatra tsy mety natao de misy fiantraikany zany zavatra zany. Mila ampianarina zany zay zavatra zay ho an'ny ankizy. De zay zavatra zay nefa dingana voalohany izy azahoana ny antsoina hoe chokhma. Chokhma fahendrena. Betsaka zany tsika ary io le fahendrena io le fahendrena ivelany. Io tahotra io le tahotra ivelany. Zay tahotra zay no ampianarina ny ankizy amin'ny voalohany. Dikan'izay raha ohatra ka vitsina ny olona manana an'le tahotra anaty ary manana le fahendrena hoe izy mihitsy le fahendrena, dikan'izay betsaka zany ny olon-dehibe manana tahotra ankizy. Betsaka zany ny olon-dehibe nefa olon-dehibe ara-batana fa zazakely ara-panahy. Betsaka dia betsaka. Satria maninona? Zay no fampianarana ny ankizy amin'izy mbola kely. Ka raha tsika hatramin'izao mbola manana an'le tahotran'ny voasazy, tahotran'ny tsy ho ampy amin'ny fiainana, tahotran'ny arary. Mila mahafantatra ary manaiky ny tenantsika hoe za zany fa nanan-kizy no ananako. Na hoe fomba fitaizana ankizy no iainako zao. Tsy ratsy, tsy tsara, fa mila mahafantatra ary manaiky aloha amin'ny tena hoe zay zany aloha misy anahy. Ary fantatro zany fa ny tahotra asehoko any dia lainga satria tena marina fantatro ny ao anatiko. Ny ao anatiko misy hevitra hafa ao ambadika, misy motivation hafa ao ambadika. Zay dingana voalohany. Dingana faharoa am'zay zay mahatonga Ben Ishray manazava ny hoe Adama. Ahoana ny azahoan'ny olona anankiray ho lasa Adama fa tsy antsoina koa hoe katanina na olon-kely, zazakely. Adama zany olona efa matotra. Ny olona matotra zany voalohany indrindra nandalo tamin'le dingana antsoina hoe tahotra voalohany izy fa tsy nijanona tao fa niakatra foana. Inona hoe niakatra foana? Fantany amin'izay zany le dikan'le sazy satria nisy zavatra natao de maka mizaka ny vokany. Fantatro zany le anton'le sedra, fantatry le zavatra niainako, tsisy maharatsy an'le sedra zany fa afatra an'ilay nahary io satria tian'le nahary za de ampianarina. Zay le sedra iainana. De dikan'izay tsy manova ny ninona ny eo amin'ny fomba fanompoako an'ilay nahary. Inona le fanompoana azy? Fanatanterahana ny fombany sy ny fanajana sy ny fandikana ny fadiny. Eny mipetraka foana na eo ny sedra na tsy eo ny sedra, na misy raha misy vola na tsisy vola, na marary na tsy marary, tsy miala mihitsy zay. Zay no
fambara ahafantarana fa ny olona anankiray tsy any amin'ny antsoina hoe tahotra voalohany, tsy any amin'ny antsoina hoe fahendrena mody aseho no iainany fa zavatra efa tena mipetraka tsara ao amin'ny fiainany zany zavatra zany hoe tsy mampiova n'inona satria fantatro ny anton'ny zavatra rehetrarehetra, misy antony ao ary mandinika za amin'le afatra tiana Hachem, tian'ilay Nahary ambaramiko amin'le sedra iainana de hitako le izy tsy manova n'inona ny asa. Zay zany no antsoina hoe dingana hoe chokhma na fianarana Torah Leshem Shamaim no manome an'izany hery zany. Fianarana Torah ho an'ny Torah, fianarana Torah ho an'ilay Nahary fa tsy ho antsika. De mamarana azy am'zay de en chokhma على يدي اسمها نسيب التوراة. dia avy am'zay وبزي وفنحتى أمشي التوراة ندمت لإيش. De rehefa azontsika zay zany zay zavatra rehetrarehetra zay de manampy kely am'zay izy benishray fanampiana anankiray azahoana tsara hoe inona no antsoina hoe Torah satria nitenenintsika teo hoe ny fahendrena no antsoina hoe Torah, chokhma no antsoina hoe Torah. Efa tara hozy izy fa ny Torah indray de manana endrika hitovizana amin'ny afo laesh. Directive araky ny voasoratra amin'ny bokin'ny Irmia, Jérémie 13:7-20 de hojerentsika mihitsy zay vetivety hojerentsika zay de faranana am'zay angambany izy tsy somary lavalava kely. Jérémie ino izy teo roa amby telopolo 7:20 de inona izy izy zarana kely hozy izy haloko dvari kaesh ni Hashem ou que patish yiftsets celle-là. Est-ce que nos paroles ne sont pas ny zavatra teneniko izy Hachem ve dia tahaka ny mitovy endrika amin'ny afo de tahaka ny famaky izay mamotika ny manimba sy mamotika ny vato iray. Zay hozy izy le teny ny Irmia. Dikan'izay zany eto izy milaza inona rehefa miteny izy hoe haloko devaray zany ohatran'ny hoe teny tsy hoe ohatran'ny hoe teny devaray teniko hozy izy Hachem de ny teniko hozy izy de tahaka ny afo, tahaka ny keesh, tahaka ny afo. Inona dikan'izay zany? Raha ohatra ka ny Torah zany izy tahaka ny afo de ny tenin'ilay Nahary dia tahaka ny afo. Rehefa zany sanatria zany olona anankiray misedra ary tena hozy izy may za tsy mba n'le hoe tratran'le sedra de tena hoe may tena satria le izy afo io. Inona ny anan'ny afo? Inona ny asan'ny afo? Zay no teneny eto. L'irmas kemoshe haesh ta'abu lenakot kol davar me achriot vesigot shebo. Satria hozy izy ny asan'ny afo dia mandoro ary manadio amin'ireo loto rehetrarehetra zay mipetaka ao amin'ny fananao. Ampiny benishray foana zany tsika amin'le fahazahoana antsoina hoe dingana tahotra dingana faharoa satria maninona? Fa tara hozy izy zany fa le sedra zay mandoro an'le olona anankiray iny mihitsy no fanadiovana an'le ota nataony zay mitondra loto teo amin'ny fanahiny. Inona dikan'izany? Tokony tena marina mifaly rehefa misedra satria anadiovana ny fanahintsika, azahoantsika miakatra dingana satria ny afo hozy izy dia ilay tenin'ny Hachem ary io ilay antsoina hoe Torah. Tsy vitan'izay zany fa tsy mila hoe miandry sedra zay vao hiova fa misy koa ny antsoina hoe Torah hozy izy benishray zay le Kidoushin zay le zava-baovao le hoentin'ny benishray mianara Torah, ianaro ny fahendrena
De io Torah io izy tahaka ny afo rehefa mianatra an'le Torah anao maraina atoandro hariva tsy miova mihitsy, iny le afo mandoro ny zavatra rehetrarehetra, loto rehetrarehetra vokatry ny ota nataonao. Am'zay fotoana zay zany rehefa anao mianatra Torah, may daholo le izy de tsy voatery intsony zany Hashem le Nahary mandefa sedra ho anao sanatrin'izany azahoanao anadiovana an'le izy. Satria ny sedra aveloka ny sedra iainana andavanandro dia iza nametraka azy, nanapaka azy ilay Nahary. Inona ny antony? Anadiovana ilay zavaboariny satria feno loto, feno ota. De raha tsy te hiaina am'zay zany de andana mianatra Torah hozy izy, tsy vitan'izay le Torah no antsoina hoe fahendrena. Zay no mahatonga ny hoe rehefa betsaka ny olona araka ny resansika eto foana, ny olona miditra amin'ny tontolo ara-panahy fa tsy te hiahiditra amin'ny antsoina hoe fahendrena fa tonga de hoe mandeha ilay zavatra satria misy olana nitsenako, ndao hanao an'izao, maka an'ity hazo ty de atao eto, atao an'izao. De inona atao? Mandeha iny izy fa nefa aveo inona ny zavatra mitranga? Tratra ny afo. Mbetika mandeha, mbetika may tanteraka. Satria le izy tsy namboarina ilay loto. Ary rehefa mampiasa zavatra feno hasina, nefa antsika maloto, manana zo ireo zavatra masina ireo ny mandoro, tonga de teneniko mety hoe mandoro an'le olona nampiasa azy satria nampidininy amin'ny tontolo feno loto. Inona le tontolo feno loto? Le vatantsika, satria tsika no mandray azy. De dorany zany le olona, tsy hoe dorany hoe hamono azy, tsy zay. Fa hozy izy raha ohatra ka zaho ampiasainao, aleoko aloha anao dorana am'zay madio tsara. Inona dikan'izay? Dorako, ameko sedra, lasa tampoka eo anao tsy mandeha tsony mihitsy ny tsena satria nampiasa zavatra anatin'ny vatana feno loto. De inona ny dikan'le hoe le manana zo zareo no mandoro anao, manana zo zareo no manadio anao alohany ampiasainanao azy. De antsika zany fa io tena eo anatin'ny fomba mihitsy le izy. Zavatra resahin'ny Benisray. Io izy ka esh, ki habasa idbashal ve harka ba esh. Tsy koa izy tsy vitan'le fanahy fotsiny ozy izy no voadion'ny afo, fa na le hena basara, ina dikan'izay le vatana, ny vatana koa ozy izy dia masaka ary madio tsara rehefa alefa anatin'ny afo. Dikan'izay zany Torah, zay koa mbola herin'ny Torah, tsy hoe fanadiovana ara-panahy fotsiny antsoina hoe Torah, fa na ny ara-batana koa ary de doran'le loto. Satria rehefa manaraka ny Torah sy ny fahendrena indrindrindra aveloka any le izy, fahendrena zany zao resantsika, zay le fanontaniana tamin'ny voalohany. Napetratsika tamin'ny voalohany, inona moa ny atao hoe fahendrena de ahoana ny azahoana azy? Zao fampianarana zao no famalinana ireny fanontaniana rehetrarehetra ireny. Ny Torah zany sady manadio ny tontolo ara-panahy, ny tontolo ara-batana. Izy roa ndray dioviny satria izy afo. Min habasar al-yede aesh kemo she'amur Hanivera noha mesh'ava she'ava et hadam. Ki haTorah mithar et hanefesh hu mushechet mimena hasig'ima sheba. De tahaka ny afo koa izy anisan'ny herin'ny afo. De rehefa endasina amin'ny afo izy ny hena anankiray de mavoaka daholo ny raha ao anatiny satria ty alahaty ty fampidirana nataon'ny Benisray ty mikasika an'le lalàna ny hoe hamliha na famenosana sira, asiana sira ny hena anankiray de io sira io no manintona ary mamoaka ireo rà ao anatin'ny hena satria fady ho an'ny Israelita, ho an'ny olona manana dingana Israel ny mihinana rà. De rehefa misy zany hena eo de tsy maintsy asiana sira aloha le izy de atao milona ao indray mandeha, voasintona amin'iny sira voalohany iny ny rà, diovina izy, sasana tsara le hena, averina iny fanindroany, diovina de apetraka eo koa adiny iray, de diovina koa ohatran'izay. Zay rehetrarehetra zay ny lalàna ato anatin'ity fa tsika tsy zany, zay mahatonga ny Benisray manazava eto fantaro izy fa ny afo koa dia manala an'ilay rà. Tahaka an'izay le lalàna hoe raha ohatra ka misy olona anankiray zany mihinana ny atikena, ohatra hoe tova ao anatin'le feno rà, ohatran'ny inona zany hoe foie hozy izy amin'ny teny vahiny. De iny tsy afaka ny sira intsony no manala an'le rà satria betsaka loatra ny rà ao anatiny. De hoy izy ny olon-kendry raha ohatra ka misy olona te hihinana an'izay
de tsy maintsy atao grillade dorana amin'ny afo satria iny no tonga de miala tatery tsikelikely ny afo ny raha anatin'ny afo. Zay koa zany ny particularité-na ny zavatra herin'ny afo anankiray mamoaka an'ilay raha dame hadame keny hatorah de ny torah koa zany izy satria ny torah tahaka ny afo de izy koa manadio ny vatana satria nefesh na le fanahy antsoina hoe nefesh ao anaty rà izy. Zay mahatonga ny Israelita na ny olona vahoaka anankiray manana dingana Israely fady aminy mihinana rà satria io rà io le fanahin'ilay biby na le fanahy no ao anatiny, tsy mahazo mihinana fanahy satria le fanahy no maha olona na ny fanahy koa ny fanahin'le biby ao anatiny. De zay hozy izy. De io torah io zany manala an'le loto ao anatin'le nefesh, ao anatin'le rà sheba. Rahen hatorah nikret esha. Zay no mahatonga an'le torah koa izy antsoina hoe esha, tsy esh fa esha miaraka ny he ao afarany. Lasa ohatran'ny hoe féminin vavy. Tahaka ny voasoratra anatin'ny Mishle ki esha orot haesh. Ao anatin'ny ty Mishle ty izy misy soratra hoe esha, afo fa afo vavy. De fantaro izy fa hoe esha io izy afadio ny filaharan'le esha de lasa hoe haesh, ilay afo. ולכן תמצא תורה עולה מספר תריה, ורוב מספר תריה הוא מספר אישה שהוא האש, מרמור שהתורה מושכת השיגים מן הנפש ומזחקת חומר הגוף, כטבעה האש מאבה שאבה את הדם ומבשל הבשר. Zay am'izay hozy izy hoe ny famarana anazy zany izy de ohatran'izao rehefa azonao tsara zany le hevitra antsoina hoe torah zay araky ny hazavain'ny Ben Ishray tamintsika androany fa ny torah hozy izy dia fahendrena. Iny no mitondra ny olona anankiray hanana tahotra an'ilay nahary de fahendrena. Ilay fianarana ny fahendrena, iny no antsoina hoe fahendrena zany. De fahendrena dia ny fahazahoana ny tahotra ao anaty tahotran'ilay nahary zay tahotra tena izy le tena ao anaty le nitenentsika teo. Zay zany no fomba famaritana an'le teny antsoina hoe fahendrena hafa ankoatran'le hitantsika tamin'ny voalohany. Fa iny tena mifandray koa amin'le hoe toetra araky ny hoe famaritana tamin'ny voalohany. Fa itsika zany zao de hoe mitanjona ny olona anankiray rehefa tena hiditra anatin'ny tontolo ara-panahy ka hoe hiditra amin'le varavarana antsoina hoe fahendrena de zay ny tanjona. Voalohany izy matoa izy hiditra amin'ny tontolo antsoina hoe fahendrena satria efa manana farafahakeliny, ny farafahakeliny ny olona rehetra manana an'izay dingana zay antsoina hoe tahotra ivelany. Ny tahotra ivelany manome fahendrena fa fahendrena any ivelany koa zany. Tahotra any ivelany le hoe matahotra ny voasazy, matahotra ny tsy ahazo zava-tsoa. De iny ny dingana voalohany idirana azahoana tsikelikely fahendrena. Fa ny tanjony tsy hijanona am'izay fa miova, miakatra foana ary ahazo an'izany tahotra faharoa dingana faharoa ny tahotran'ilay nahary fa ahoana no azahoana an'izay hoy izy Ben Ishray avy amin'ny fianarana torah zay antsoina hoe fahendrena. Baruch Adonai Neolam, amen be amen. Mankasitraka misaotra betsaka ny Rabbi Yehoshua sy ny fianakaviana any amin'ny tanàna misy antsika any Berat Hashem. De mankasitraka koa ny manaraka ao amin'ny YouTube sy zay anaraka koa moa na rediffusion io Berat Hashem. Mankasitraka antsika rehetrarehetra de amin'ny manaraka indray tohizana ihany ny fampianarana Parashat Kidoushin mbola iverina. Isika aloha zao mbola miditra kely amin'ny Ben Ishray. De araky ny famahazatra moa zany ananantsika ilay site internet ahitana an'ireo lalàna rehetrarehetra resahana ao anatin'ilay fampidirana satria isika moa zany mijery foana an'ilay fampidirana fa misy lalàna miaraka amin'izay. Araky ny hitantsika teo ilay lalàna fanalana rà ao anatin'ny hena no
dinihana anatin'ity tsy le fapidirana ao anatiny. De manasa antsika zany mamaky afaka alaina mihitsy izy amin'ny teny hebreo fa misy moa zany Baruch Hashem amin'izao vanim-potoana iainantsika zao misy ny antsoina hoe IA, intelligence artificielle, afaka mandika an'ireo texte ireo amin'ny teny malagasy. De Ezra Hashem tsy afaka mitentsika hoe tsy afaka mianatra. Ny fitaovana rehetrarehetra efa ananantsika fa tsika ihany no tsisy olona afaka manery fa amin'izay foana izy hoe amin'ny fitiavana an'ilay nahary ve no ianarana azy sa amin'ilay hitan'ny olona na ho antsika rery. De mankasitraka indrindra amin'ny manaraka indray. Shalom, shalom. Shavuot. Afatra ho anao malale, ty misy afatra ho anao zay mbola malala. Afatra vany amin'ny zanahary, faratapony hazavana. Afatra vany amin'ny fahagola, faratapony fahalalana. Ho alainy zanahary amizay gny masoandro amam-bolane. Nikitana ny rivotra madio sy ny ranorany, de manomboka androany anao mandoaba isambolana. Fa ny olombelona ozy varina masika fotsiny de mamorona olana. Mifamono isanandro isanandro de tsy ahitana fiarahamonina diavolana. Fanotranona findra tsy mitovy ny zorony. Ny fosiny fanahy efa nameko anao nataoko sorony. Tsy betsaka mantsy ny azo anatodizany vorony. Raha misy mandrava zanahary any ambonay mamorony. Eka ho malala, eka ho malale, eka ho malala, eka ho malale. Itumanonza, itumanonza malala. Nanafata wazangare, nanafata wazangare.